Herinandro vaovao no iarahantsika amin'izao fotoana izao ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy na ho an'ny eto Madagasikara ny any andafin'ny rika ihany koa dia ananterana an'izay arabo ambam-pirarintso izay tafaraka eto isika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny sary no ny fitahian'ilay nahary mazava loatra. Tsara hampatsahivina aloha zany fa ny hafahanao manaraka ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS ano sipatrana verimberina foana fa amin'ny alalan'ny televiziona MBS mandeha mivantana dia io ihany koa ny radio MBS raha anao amin'ny faritry ny modulation de fréquence na ny FM 95.4 dia eo ny radio Mada raha anao amin'ny FM 100.8 izay no ela tompo lasy tompo vavy fa maromaro ny loha hevitra zay hoentoneto ary dia efa aroso anao ety ampiantoana sadiny mety ho endrikendriky ny fandarantsika efa tongeto moa ny namako mpanao famakafakana zany i faniry rasafy manatany rehefa avy ny tsabo marary tany Toamasina izy ny tsabo ray aman-dreny satria ny rainy niteraka azy no tratrany tsy fahasalamana tsy maintsy namita adidy izay no maha-olombelona ary adidy amina ray aman-dreny zava-dehibe ihany koa izany fa ny fiainam-pirenena ihany koa nefa mitohy ihany ka dia efa tsy be ampiantoana zany fa dia eo aloha ny resaka redynamisation eo nivo ny tiako Madagasikara satria zava-dehibe tokoa io dia ho asiana resaka ihany koa ity hoe fanafoanany fanjakana ny amehana ara-pahasalamana ity be dehibe ny fanontaniana manodidina an'io tena araka ny zava-misy marina ve no nahatonga ny fanjakana andray an'izany fanapaha-kevitra izany sa fanapaha-kevitra atao hoe asa zay fomba afaka ilazana azy fanapaha-kevitra mety hikatsahana hoe zavatra hafa hiatrehana ny fety ohatra satria de fety be no natao tamin'ny faran'ny herinandro teo fanapaha-kevitra miserana sa ahoana sy ahoana fa raha zava-misy hitan'ny Besomaro de mbola eo corona i delta efa nambara ombenombeny efa mananotanina ndray ny mu izay afandray zany fivoaran'ny corona daholo zany rehetrarehetra zany de eto amintsika natao ny fety be kanefa dia ao anatin'izay no nafatarina misy mpilalao an'ny Barea anankiray tratran'ny coronavirus dia fa ahoana sy ahoana ihany zany dia zavatra miseho eto amintsika ity ankoatran'izay tsy vola voatendry ihany aloha hatramin'izao ny tale général ny trésor inona fiantraikan'izany efa nentin'ny député Mamrabenirina teto ny famakafakana momba an'io fa mbola hanana fitenenana eo ny député Alain Ratsimazafy sy ny député Thierry Randriabolaina zany satria dia hiakatsehatra eto ihany koa ireo député ireo dia mbola tsy nandray vola ihany koa ny assistant parlementaire amin'ny zao fotoana zao inona daholo ny dikan'izany fa dia ho hitantsika eo dia isy ihany koa ny fitondrana ny atao hoe marary anareo vahoaka ao anatin'ny fandarana satria be dia be fitaraina ny amin'ny faritry Sabotsynamehany any amin'ny resaka hoe fitaterana zany rehefa ariva rehefa mandeha mody ny avadia Antananarivo makany Sabotsynamehana sy manodidina iny dia maro ny fitarainana ao anatin'izay ka dia atsotsika hoe bien placé tanteraka miresaka an'izay ny solombavambaoka ny Madagasikara voafidy teny avaratrano Thierry Randriabolaina satria dia marobe izay fitarainana izay izany ankoatran'izay moa dia mbola misy ny resaka maro samihafa hoentina eto amintsika fa savaranonandro ihany zay fa efa eto ianao faniry faly miarabanao aloha avy namita adidy ary dia toy ihany koa ny raharam-pirenena nefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay anao sehatra eny ary dia miaraba ny mpijery-antsika ry Naharabe Mananjara ny mpiain'ny miara-manonja ihany koa miaraba ny ekipa rehetra ao anatin'izany ry Naharabe Mananjara sy ireo teknisiana zay mandrindra ny sary sy ny feo azontsika ny miara-manonja zany na ho an'ny fahitalavitra sy ny radio MBS na ho an'ny radio Mada ihany koa ho an'ny Facebook sy ny YouTube dia mahazo antsika somatsara
isorina rena arabe mananjara nandritry ny fotoana zay nabanga nay teto aloha zany de nanahony zay rehetra ao anatin'zay hoe fampandehanana ny fandaratsika zay ary de mirindra somatsara mihitsy zany satria na de atany lavidavitra tany amin'ny 530 kilometatra miala anatanarivo raha nisy anay de naeno tsara anareo tany rena arabe mananjara ny fandarana ny alakamisy sy ny zoma zany fotoana zay nafana ihany koa zany na mitadidy satria misy fomba fiteny zay hoe ny an'ny tena loloavina ny an'ny hafa sakelehana de zany rehetrarehetra zany hoe adidy amanandraikitra tsy maintsy atao zany amin'ny maha-olombelona ny olombelona satria isika moa zany de natao hiatrika an'izay adidy amanandraikitra ihany satria dia ray aman-dreny no tratran'izay tsy fahasalamana izay misaotra betsaka amin'ny firaritso marobe avy amintsika makasika iny vaovao iny satria dia tsy maintsy natao zay fampahafantarana zay so de misy mieritreritra zavatra hafa mantsy any ambadika any rina hoe alasa izy ny vafilatro ve misy raha takiny ahoana ve sa misy inona fa za lefa lavitra le saina fa tany atsinanana zadre tany moa zany anisan'ny toerana zay mahamalagasy atsika rina na lehibe zany ny anarany zany ary anisan'ny nitazaina ny ray aman-dreny atsika ihany koa akoatra ny teto Antananarivo zany dia nivezivezy ny teto Madagasikara zany zay ny amin'iny fa dia mirary so mandrakarivo atsika menakavy hiatrika ty herinandro vaovao ity ny tsetsatsetsatry alitra angamba rina de hoe niezaka ihany na ndende mba naka an'le toerany rina le mpanao gazety nandendeha de nandendeha mihitsy ny teto tanàna tany faritra tsinanana iny tany Tomasina tena nandeha tany bazary tany toerana rehetrarehetra zay misy orinasa samihafa de maheno ianao sécurité gardien miaraka amin'ny telefôny na radio kely mieno ny fandaratsika satria aorinany vaovao amin'ny 7 ora maraina dia mandatsaka ny fandaratsika zany ny MBS ny Tomasina de eo koa zany misy famerenana na ny arivaniny de mahafinaritra maheno an'zany satria dia naizanaiza le dia mare ny miara-manonja ary mieno tena mieno mihitsy amin'ny fampitambavao ataotsika ny vahoaka amin'ny akabeany ndrindrandrindra ny bazary rehetra iny tena misy mandeha fa mafy be mihitsy zany hoe tena zay le izy tena limba vao ary de manongelatsofina ny rehetra zany ao anatin'izay fizarana ny vaovao sy ny fanadiadiana sy ny faneho-kevitra zay taterahanyireo mpisehatra zany atao anatin'zany miara-manonja izany fa eo ihany koa zany mahafinaritra ihany koa rina arabe mananjara dia ny fahafantaran'ny olona hoe tena lina amin'ny raharam-pirenena ny vahoaka amin'ny akabeany fa tsy le vahoaka azo ambaka iny ka hoe zao ny zava-misy aty andrenivohitra zao ny atao mpitondra fanjakana fa zao ane ny réalité ihany amin'ny vahoaka de toy ny zava-misy iainantsika isan'andro tanteritsika eto any rina arabe mananjara ny zava-misy fa dia mikaikaiky ho an'ny fiainana ny vahoaka amin'ny akabeany ary tsy vitany mikaikiky fa tena mafy be ngamba ny fomba ilazako azy tena hoe mitrotrongo mihitsy tena mitady tena kofina mihitsy ny zany manao zay fiarikarena isa-tokantrano mba hahafahana miatrika an'ilay raha-piainana andavanandro zava-misy zany satria tsisy zay tsy nitaraina tamin'ny tena niezaka ny resaka tamin'ireo namana samy hafa ihany zay afaka nyresahana moa zany satria ny fotoana vitsy de vitsy tery de nitaraina ny amin'ny hoe tena mafy be le izy tsy zaka le zava-misy iainana am'izao fotoana zao akory moa atao fa zany zava-misy lalana dia tsy tanysaitsika tsony satria ny nahatongavako maraina teo zao dia teo amin'ny adiny 10 teo eo niatrika zany lalam-pirenena zany raha tomobile madinidinika zany maivamaivana zany de adiny 12 tena mandady mihitsy zany satria tena miapotika tanteraka ny RN2 am'izao tao zao zany hoe efa manantona tia Moramanga zany le fampitena rotra zany ianao avy aty Antananarivo afaka kelikely amin'ny Moramanga zany mbola sy tonga ny Bevorona akory dia efa miaina am'izay fampitehan'ny lalana izay za moa zany tsy mitanisa ny tsy mandraka andrina zany fa tsy iny zava-misy iny akaiky atsika iny fa afaka kelikely amin'ny Moramanga zany tsika zay kilometatra vitsivitsy de fa miaina fampitehan'ny lalana de miazo iny antsapanana mahazo any Brickaville zay jusqu'à trany Tomasina zany de fa tsy maintsy kenakenaina koa ny fiara
mampalailo anatin'le izy dia mitombo zany ary zay lasa miakatra le sarandalana zany 25 000 ariary misy manao 30 000 ariary am'izao fotoan'zao io tsy hoe anatin'le fotoanany fialan-tsasatra zany fa efa ao anatin'zay hoe mitsinjo an'lay fandanina reo mpitatitra zany satria lasa misy fandanina mihoatra zany amin'ny alalany carburant satria miena lay afanganam-pandeha lay fomba ahafahana mikojakoja amin'ny fiara ihany ko zany dia lasa miconsomme lay fiarakodia zany de mitombo zany dika zay le carburant rina arabe mananjara akoatrin'le hoe ny kojakoja fandanina amin'ny fiara ihany koa dia tsy maintsy jerena ao anatin'izay le usure zany ao anatin'ilay fandehanana amin'ny lalam-pirenena iny tsy mbola misy aloha zany de tena hoe fandraisana andraikitra be de manahoana satria mbola tsy mahatsara an'izany tsika tsy mahita an'izany tsika fa ny zava-misy aloha zany de mbola ao anatin'ilay fahampiteny indrindrandrindra avy ny orana de rehefa avy ny orana dia midona anaty lavaka rehetrarehetra any zany ka raha ratsiratsy amortisseur zany dia marary ny lamosina sy ny fitombenana sy mifaritra rehetra satria dia sahirakirana am'le lalana zany zava-misy amin'ny akabiany nahita maso ihany koa am'le hoe projet miami efa hitahita ihany zany rehefa mivezivezy any an-tanàna any fa na izany naty zany tsy de tena lavitra akory arak'le hoe de tena anaovana tamtam be le izy mbola ao anatin'ny hoe dingana voalohany fotsiny moa zany hitantsika tany rina arabe mananjara fa araky ny efa napozina le izy hoe tsy maintsy misy ange ny guide de protection ihany atao amin'ny oseranatsamby io sy reny moron-dranomasiny reny naizanaiza satria dia rehefa mandroso ny vampotona de mekoka ny moron-dranomasina ary izay no anisany manatona aty amin'ny hôpitaly be aty zany reny fikoanrika ny ranomasina reny de efa mila fijerevana sahady mialoha ka zany rehetrarehetra zany de tsy vitany hoe projet miami rery fa tena tafiditra ao anatin'le ahoana no hanatsarana satria manao an'le extension na fanitarana ny porony tomasina ny orinasa zika zany na le coopération japonais zany dia mila mijery satria io de takin'ny fanaraka am'izay le fiarovana ny sisin'ny ranomasina io mbola misy adevitra moa eo ve ny tena mety am'le fanitarana an'le porony tomasina sy lay hoe ahoana no anatsarana ny lalam-pirenena faharoa zany fa misy koa moa zany projet atoma zany Tananarivo tomasina de ho hitantsika iny le karazana autoroute fa tsy 570 kilometatra indray iny rina arabe mananjara fa aty amin'ny 300 kilometatra latsaka aty zay ho hitantsika daholo moa zany rehetrarehetra zany fa manao tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny amin'ny tantaran'izany fa tena voarain'ny olona mifandarina miara-manonja ary kopakopatanana ho antsika rehetra any tomasina any am'izao fotoana izao zay ngamba no azo lazaina ampidirina zay fa nalahelo ihany aloha nijery baolina rina arabe mananjara na inona zava-tranotrano de le defety moa zany de efa tsy de tena hoe surprise loatra le izy fa defety evatra nampozina ihany satria itsika teto tamin'ny fandarantsika rina de fa nyteny hoe raha izao fandeha n'ity raharaha ty zao de tena mampatahotra lay lalaohatry amin'ny barea satria teo le tsy fahampiny le regroupement teo le tsy fahampiny le fitonina ihany koa satria ny sedraky rotana marobe na ny FMF na ny barea amin'ny akabeany ary teo ihany koa indrindraindrindra zay ny ainantsika mbola nisy zay tsy fahampiny le hoe mihidy zay na fidina le mise au vert tena ny ilainy zany amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny enoky any rina raha be mananjara tamin'ny lakamisy resaka tsara an'izay resaka ihany koa ny débutena mantsika hoe tsy fahampiny mise au vert samihafa de ino résultat tena mpilalao reraka be ny hitantsika tena ambonikandra mavesatra mbola tsy ampy an'izay fifatohana zay de lasa ataontsika hoe fahatsiarovana ratsy zany vao nitokana kianja zany tsika de fahatsiarovana ratsy satria de kianja naharesy atsika zany tokanantsika ary soratany eo amin'ny tantara mihitsy zany le samba ny teto ambonin'ny tatso fantako na Afrika na taizany hoe ny santatra kianja vaovao dia tonga de faharesena teo amin'ny tany le izy ole de tokony hoe fahandresena zany match international zany rehetrarehetra zany nefa moa zany zava-misy fa mbola rasantsika maromaro rehefa aveo de resaka kely rehefa aveo rina ny zava-misy any Afghanistan satria dia na eo ara ny fahazon'ny Taliban zany ny fanjakana ny Afghanistan dia mandrara reo zony vehivavy marobe dia nietsika zany ny vehivavy tany Afghanistan tamin'ny sabotsy manoloana an'le
famehezana an'zony izy reo mafy be mihitsy ny fitantanana firenena ataon'ny Taliban ho resantsika kely zay rehefa avy eo any Afghanistan satria efa nitsoka moa zany le filoham-pirenena teo aloha zany dia ny Taliban no mitondra fanjakana indray any Afghanistan tao anatin'ny toelerinandro zay ary dia nifoanana izy daholo ny zotsy ny fahafahany vehivavy rehetra zany any Taliban tahaka ny hoe tsy mahazo miasa tsy mahazo mivoaka ny trano tsy afaka miatrika miatsena sy ny sisa marobe zany zavatra nofoanana izy ireo hatramin'ny hoe ny fomba fampiterahana dia voafetra ny ahafahan'izy ireo no mivezivezy any amin'ny hôpitaly sy ny karazana zany resantsika kely zay rehefa avy eo de nietsika le vehivavy tany Afghan zany tany Kaboul zany marimarina kokoa zany ny teny an'le hoe tsy rariny zao fa navitsy ary izy ireo fa sany alika an'ilay Taliban le ino moa zany le mpitandro filaminana sy ny sisa fa tena mazana be ny fomba nietrehana zany hoe misy fahasahina ary zay zavatra zay ho resantsika rehefa avy eo Rina Rabe Mananjara misy vaovao ngezangeza koa moa aty Afrika amty any Guinée Conakry ty Alpha Condé zay to nakisaky ny mpitandro ny filaminana tany Guinée Conakry tany rehefa miresaka Guinée tsika de Guinée mizara roa Guinée Bissau de Guinée Conakry ohatra miresaka hoe Congo tsika Congo Brazzaville hafa de Congo Kinshasa samy hafa zany resantsika iresaka kely am'izay tsika sy Rina Rabe Mananjara rehefa avy eo akoatra ny resaka fahasalamana pesta tena mampatahotra am'izao fotoana zao iresaka kely ihany koa tsika le fanafaonana ny état d'urgence sanitaire ho ianao Rina dia everitsika fa mbola hiresaka am'zany ihany koa reo solombavam-baoaka ny solombavam-baoaka iaraka amintsika zany voavity ty fanehoan-kevitra ataoko ty zany fa ampidirina dia hiditreto i député Alain Ratsimazavy voafidy atao amin'ny district Anatsimondrano dia aorianan'izay hiditra eo ihany koa député Géry Randrembolaina zany izy mirahalahy reo inotsika fa ao anatin'ny fanehoan-keviny sy ny fanazavana avy amin'izy ireo dia iresaka ny sombony io zavatra resantsika reo Rina Rabe Mananjara eny ary ka ao anatin'izany indrindra de efa hiditra avy hatrany zany tsika amin'ny hoe votoatin'ny fandarana araka ny tenenina teo fa karazana fampidirana moa no nentina isy fanirina safy manantany teo efa miakatra eto ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimazavy voafita amin'ny alalan'ny Tiky Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano manakambara betsaka tokoa izy ao anatin'izay rehetrarehetra izay faly miarabanao député Alain Ratsimazavy zay eto amin'ny miara-manonja indray aloha isika vao anatin'izay rehetrarehetra zay koa aloha de miandry ny valim-panadinana baccalauréat zany ny ranohaniny eto Antananarivo sy ny manodidina ao anatin'izany fa miandry io moa atao hoe miandry fa gasy satria fanadina mpanjakana goavana be ihany koa zany baccalauréat zany ka dia ao anatin'ny fianasana valiny ny mpanalabaka sy ny ray aman-dreny sy ny sekoly amin'izao fotoana zao dia ho hitantsika eo izay ho vokatry zay aloha fa miaraba ny député Alain Ratsimazavy dia faly miarabanao namana Rina ary manatitra ihany koa ny araba ho an'ny namana faniry zay tafaverina somatsara eto amin'ny fandarana miara-manonja ny arahantsika teo moa zany ny fanazavana zay netiny na tonga azy tsy teto amin'ny plateau naditran'izay andro vitsivitsy zay manatitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja misantatra ity herinandro vaovao ity tsika menakavy de ingane mba ho herinandro afinaritra ity herinandro mitsidika ity namana Rina araky ny efa voalazanao teo de misy tokoa ny atao hoe tsy tokony ho adino amty fandraisam-pitenena n'androany ity de ny fisaorana sy fakatelemana ho an'ireo mpikatroka Tiky Madagasikara tao amin'ny commune n'Andoharany Fotsy zay nanatanteraka ny redynamisation omaly maro de maro tokoa ny mpikatroka Tiky Madagasikara namonjy an'izany fotoana zany ary izay no anehoana ny fisaorana ho antsika menakavy nanomboka moa zany redynamisation tao amin'ny commune Andoharany Fotsy ary ny redynamisation de fatatsika fa misy dingana maro ary hatrany amin'ny hoe fametrahana ny rafitra ka iroso amin'izay fametrahana ny rafitra zay isana mbaratonga zany ny ao anatin' zany
faritra andoran'ny fotsy izany amena kopatanana manokana moa izy ireo am'ty andro an'io ty satria vomaly ariva tolakandro iny no ny fampitafa sy ny fampizara ary tao anatin'ny atao hoe hafaliana no ny onana fantatsika fa nandalo tao anatin'ny ame antsika menakavy a dia ankehitriny zany vao afaka natao zay atao hoe fionana teo anivon'ny mpikatroka atiky Madagasikara zay a de zava-dehibe tokoa zany andro ny onan'ny ireo mpanaraty amin'ny antoko tiky Madagasikara ireo araky nefa nambaranao teo namanarina dia mazakazaka tokoa ny raharam-pirenena ary miandry fagaso izy ianao teo manoloana ny voka-panadinana zay mbola tsy mivoaka indrindra eto am'renivohitra Antananarivo dia tsapa tokoa fa tany amin'ny faritra zao toy ny tany amin'ny Tamatavy de efa nivoaka tamin'ny faran'ny herinandro fa ny eto amintsika ve inona reny mety ho antony asa sanatria ve tsy fahazahoana nireo tampikarama ampitsara indray no mety olana am'izao fotoan'izao masy de na ny ray aman-dreny na ny ireo tanora zay nanalan'izany fanadinam-panjakana baccalauréat zany de ao anatin'ny fitaintainana tokoa hoe ho aiza marina ahoana marina ny voka-panadinana ho afaka ve sa tsy aizany sekoly mety hidirana zany de baraingo avokoa sady terikely le fotoana afana miatrika ny taom-pianarana vaovao tena tery de tery ny fotoana satria fantatsika fa ireo sampam-pianarana rehetra dia hoe ato anatin'ny ty volana septambra ty de tokony hanomboka avokoa ny telo volana voalohany zay moa raha ny fandahara-pianarana eto Madagasikara zany am'izao fotoan'izao mandraky ty ny fandroany de mbola ao anatin'ny fitaintainantsika volana ndray mantsy le izy tamin'ny taom-pianarana vaovao zay tsara marina tokoa zay fa nisan'le fanovany amin'ny lafin'ny fandahara-pianarana eo tsika namanarina de andrasatsika moa satria itsika ty ivelany de manaraka tsara ny raharam-pirenena de ampitaitsika eto amin'ny fandarana ihany ny vokatr' zay valim-panadinan'zay raha toka mivoaka somatsara am'ty herinandro itsahatsika ity ya izy moa ao anatin'ny fiainana daholo zany rehetrarehetra zany fiainana toekarena fiainana sosialy fiainana politika de iainantsika l izy fa tsy hoe misy zavatra foronona ao anatin'zany fa ny tena anisan'ny zava-dehibe député Alain Ratsimbazafy de ty le hoe fanafoana ny fanjakana ny ameana ara-pahasalamany ty be de be ny olona no maneho hevitra ao anatin'le izy ary zay moa tena zava-dehibe le hoe faneho-kevitra rehefa misy zavatra miseho dia maneho hevitra fanontaniana hitovizana na dokotera io na olotsotra io na olona mbola marary io marary ny corona io na olona atao hoe salama io na olona samy manan'ny andraikiny zany eo amin'ny ao anatin'ny fiarahamonina de manontany daholo hoe tena fanaraka amin'ny zava-misy ve ny fepetra no raisina tamin'ny fanafoanana ny ameana satria raha ny zava-misy zany zao de io zany zao misy hoe mpilalao mibary avoan'ny corona nanao tao nefa ny fety be tao arinan'lay fanapahan-kevitra manokana talohan'lay fanatanterahana ny fety zay no hitan'ny olona aloha de lasa mipetraka ny fanontaniana ka raha vao misy fanontaniana verimberina de misy zavatra tsy mazava ao zay asa hoana ny fahitan'ny député Alain Ratsimbazafy zay aloha ya tsara moa no mampatsiahy fa ny zoma fahatelo ny volana septambra lasa teo no nisy ny filakevitra ny ministra manokana tsy ndriko tsara zay filakevitra ministra manokana na andraisana fanapahan-kevitra mahakasika an'izay ameana raha-pahasalamany zay olona hoe inona ary tsy nisy afa-tsy zay ny fanapahan-kevitra no raisin'ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernement niaraka tamin'ny filoham-pirenena zany tamin'io andro ny azoma io de fetiny apitso foana ny ameana raha-pahasalamana eto amin'ny tany republika Madagasikara raha diniena tokoa ny zavatra misy de maro ny fanontaniana zany mipetraka amin'ny tsirairay ary tao anatin'ny tambazotra tserasera moa de tena niakatra tokoa ny faneho-kevitra mahakasika an'le izy satria
fandriny rehetra nge no afaka ao anatin'izany amena ara-pahasalamana zany mba hitodiana amin'ny fampivoarana ara-teokarena sy atao hoe ny asa mba hiverena ny asa andavanandro fa ny baraingy be mipetraka de ny hoe tena mifanaraka marina ve ny vanim-potoana nandraisana niny fanapahan-kevitra iny ny zavatra misy iainan'ny olona amin'ity resaka coronavirus ty satria hitatsika tsara ny vokatra mandeha amin'ny hainao manjery mpanjakana fa mbola misy ny nouveau cas tsika na ny tranga vaovao andreo olona zay voan'zany coronavirus zany ary misy ihany koa ny mbola lavony zany aretin' zany fa ny zavatra tsapa angamba de hoe noho ny fahamaizana fotsiny ve anao an'ilay fitokanana ny kianjam-parea no natonga ny mpitsambana amin'ny gouvernement ray manontolo miaraka amin'ny filoham-pirenena mandray an'izany fanapahan-kevitra zany io moa ny tsarain'ny fanapahan-kevitra izy ankehitriny hoe ny mpilalao atsika barea zany zao de misy anankiray tratra n'io aretina coronavirus io satria tsy maintsy mandalo testa daholo rehefa matso international ohatran'io na ekipaiza ary na variana nge na manarina de zao hoe teto Madagasikara le izy tsy te fa any ivelany le izy hita zany hoe ny testa zay atao eto ve zany mitombona sa tsy sa natao iarovana an'izay le hoe mba tsy nisy aretina le olona ny ala teto Madagasikara ny vokatra nomena ofisialy fa ny tsarainy ny atao hoe ny contrôle test natao tany ivelany raisana izay valin'ny fitiliana zay natao teto zay mampalelo de mampalelo zany satria raha ny fahazahoan'ny vahoaka malagasy ny hoe ny vahana ny amena de fa tsy ahina ntsony ny partahan'ny valanaretiny eto Madagasikara indrisy fa ny pilalaotsika mihitsy am'izao fotoan'izao asa moa zay mbola mety ho fanapahan-kevitry ny any Tanzania zany am'izao fotoan'izao ny hoe andraisana na tsy rapitso le lalao zay indrindra ny tena fanontany satria raha nisy tany amin'ny fifandranana ekipa ihany ko fanitsana amin'ity lalao iraisam-pireneny ty de nandray fanapahan-kevitra mihitsy ny firenena anankiray rehefa misy ny tranga mampiay tsy andraisana anjara mihitsy tatsika fa lalao nandeha 10 minitra fotsiny reny ny tranga tany ny firenena vahiny tany niatrika an'ity lalao iraisam-pireneny ty de eo zany ny fanontaniana hoe inona ndray re zany no hanjoany reto ekipa pirenena malagasy reto sanatria ny vava ve dia raraka tsy afaka andray anjara ao anatin'izany fifaninanana zany sady io za zao de miteraka tsy fitonitsaina ndray efa nisy be teo de tia ndray mbola mipotra ndray ary lasa sesilany moa zany ny zavatra misy eto amin'ny firenena nzay tsy filamina-tsaina ho an'ny mpilalao zay satria ny rahana lala sy efa voaboasana ro teo aloha teo ny hoe nandalo zavatsatro tsika ny alohany reny lalao reny taotao ny fifamaliana tao ny teny mahery sy ny sisa zay tsy averintsika eto ntsony angamba fa ny vahoaka malagasy de nanaraka tsara ny reny toedrarahany izy teto amin'ny tany sy ny firenena reny fa dady io fa tsy misy ange vokatra tsara azy ao anatin'ny fifanandrinana sala am'ireny na ny fifandirana sala am'ireny fa tokony hitodika amin'ny fampaherezana ary atao hoe famporisihana an'ireo ekipa pireneny tsika mba anana an'izay fitoniany zay fa sesilany loatra le olana atrehan'ireo mpilalao ka hitatsika eo moa ny vokany sy ny toyan'ny raharaha zany am'izao fotoan'izao fa eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no tiako resahana na manarina hoe eto amin'ny firenena mantsy zao ny zavatra hita azavady député Anleratsimbazafy rehefa mandray fanapahan-kevitra zany ny fitondrana de ohatrohatran'izao foana tapitapika eo de foanana ny amena ara-pahasalamana any eo de atendrenany gouverneur de ohatr'izany foana ve zany ty raharaha azo isotomana lesony zay mihoatrany hoe mety nikajy ny mpitantana ny firenena ve de ny hoe so tsy afiano ny kianjan'ny mamasintsika na ny kianjan'ny barea tsika de aleo sokafanany aloha io amena ara-pahasalamana io nefa zany zao am'izao tsika am'teny zao raha nisy zay tranga manjoan'ny mpilalao amin'ny barea zay sy ny mety isy ihany ko sanatriny zany ny
malagasy tsotra zay mety nanatrika niny soany aravatso hoe ny ekipa be nisy tratra ataona na ny arbitre fa asa angamba de miteraka fafambaraka ho atsika so ihany aloha firenena malagasy zany ny zay ny hoe ny anyty fitondrany ty moa de tsy de mijery loatra angamba ny tombontsoa tena ho an'ny vahoaka maro anisy satria efa nisy ange ny fanakana ny kafe mahakasika ny hoe famerana ny olona zay ijery an'zany lalao zany fa mbola reny moa hitatsika fa mbola nitady zay fomba rehetra mpitondra mba isina budget nandritra ny lalao avy eo ndray a fety be ndroa andro tao arinana iny a de fa fety be da fety be da fety be mihitsy efa napozina ihany ny zavatra nitranga satria fantatra fa mbola miriary eto amin'ny firenetsika ny aretina coronavirus ka zao moa zany ny zavatra misy am'izao fotoan'izao engane mba andray ny anjara andraikitra tandrify azy avokoa ny rehetra zay indrindra ny ao anivon'ny ministera ny fahasalamana sy isika vahoaka ihany koa izay mety mahatsiaro fa tsy de salama loatra ny fandraika am'izay atao hoe fambarana aretina coronavirus zay de mba anatona mpitsabo angana mba hahafahana zany a misoroka ny tsy hiparitahany zany aretina coronavirus zany marina misy zany tenen'ny député lay raha tsy mazava zany satria raha ny aretina coronavirus any ho an'izay fa tratrany aloha de niodikodina niodikodiny sasany zany tena forme tsara fa traitement na aritratra fa tonga de niena ary ny sasany moa de nondaosiny fahafatesana mihitsy ary izay fianakaviana niarany hoe nisy havana namoiaina de nahatsapa an'izany hoe atao hoe fahasairana sy fangiry firiny zany na ny any ko tao mpiaramonina ny mpiaramiangona sy ny sisa dia tao anatin'izay hoe fahasairana tanteraka zay ary manahirana mitsabo an'io indrindrandrindra hoe somary kelikely ery le olona manahirana no mitsabo ka zay moa zany eto zay ambakandry député eto de mamerimberina foana hoe arovony tenatsika aza taitaitra an'zay zavatra anivelany any fa ny tenatsika aloha enao zany ny responsable voalohany amin'ny tenanao dia arovy arak'izay azo atao io ny vaksiny io manao an'io zao tontolo zao tsy adala akory ny vazaha manao ny vaksiny fa dia raha nanao an'le premier dose anao tamin'ny AstraZeneca aza amiraikiraiky ataovy ny deuxième dose efa io ihany ko Johnson ndray mitsindrona de samy miala dia azo atao zany fa dia manahirana ty corona ty am'izao fotoana izao iny moa tsetsatsetsatra député lay raha tsy mazava fa efa eto ihany ianao de ararotina ihany ko satria nareo olom-boafidy ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna dia tsy mbola nandray volany assistant parlementaire fa ahoana misaotranao namanarina na metraka an'izay fanontaniana zay aty aminay mantsy zareo no miteny de alefanay any aminao le raha ny zavatra misy tokoa ny anivon'ny anteny miaram-pirenena am'izao fotoan'izao de maro moa reo assistant parlementaire sy conseiller technique zay tenyreny ny solombavam-bahoaka ho mpiara-miasa aminy zay tokony isitraka ny antsoina hoe indemnité na ny tambikarama eny anivony zany androm-panjakana zany ny vanim-potoana fandraisan'izy ireo izany tambikarama zany dia manodidina ny 20 volana zany hoe tokony tany amin'ny 20 volana hotany ho any zany zao atsika efa 6 septembre tokony isitraka an'izany ireo assistant parlementaire sy conseiller technique reo mandraky teny efa androany de mbola tsy misitraka an'izany izy ireo ary mazava ho azy moa fa mampiara-miasa de mametraka akory zareo fanontaniana ty aminay hoe fa ahoana monsieur le député inona ny ahafahana mamany olana am'izao fotoan'izao asana misy ifandraisany amin'ny tsy fanendrena any DG Trésor mandraky ty androany satria raha natadidy tsara tsika de tany amin'ny 29 ny volana Jolay ny tao anatin'ny filakevitra ministra no nandraisana fanapahan-kevitra ny fanesorana ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana na ny DG Trésor tamin'ny toerany zay efa nitondraky moa fanazavana ihany koa teto hoe azo atao tsara no sady manendry solony no manafoana ny didy mpanjakana na nendrena azy fa tsy izay nefa ny zavatra misy fa efa manodidina ny 12 andro eo koa zany tsika zao am'izao fotoan'izao tsy manana an'izany hoe tompony andraikitra ambony miantoka ny
atao hoe ny fampidonana arabola ny sampandraram-panjakana rehetra misy fiatraikany be deabe zany satria tsy ahafahana mampiditra vola aloha hoan'ny fitondram-panjakana no tsy ahafahana mamoaka ihany koa reo zavatra roa reo zany anisan'ny miantona avokoa ahoana moa fampandehanan-draharaha eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa de fatatsika fa amina miliara maro isan'andro anke ny vola kirakiraina zay avoaka sy ampidirina ao anatiny zany tahirim-bola mpanjakana zany ka iandrasana n'le fankatoavany zany tompon'andraikitra zany mariany atona fa ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana de anisan'ny miaro amin'ny atao hoe ny fandriana-pirenena mihitsy am'izay lafi ny araboly zay ary izy ihany koa de afaka manda raha hitany fa misy famoaham-bola mpanjakana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zay indrindra zany andraikitra lehibe tanany zany zany no istomanay lakilosa ankehitriny hoe andriamatofiloa sy anareo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta so de tokony hojerena farak'zay aingana re tompoko a ny olona hotendrena am'zany andraikitra zany satria maro be ireo sampandraram-panjakana am'izao fotoan'izao mikatso anisan'zany nivony anteny mera-pirenena zay nyresahako teo tsy mahalohany zany tamin'ny karamy zany satria tsy misy vola ahodina ao anatin'zany fa tsy de pisio matetika avy io le hoe assistant parlementaire tsy mandray vola araky ny raha ny zavatra misy hatram'izay aloha de tsy mbola piseho eny anivony anteny mera-pirenena zany fa sambany tam'ty ary izay indrindra no mahatonga anay zany lasa saina hoe misy ifandraisany ve am'le fanendrena anio taleany tahirim-bola mpanjakana io no mahatonga an'zany ka olona mamelim-bady ambanjanaka reo namana rina tokony hojerena ihany ny zoa an'ireny olona reny satria zoany tanteraka ihany koa no misitraka an'zany tamin'ny karam'zany eritrereto fa solombavam-bahoaka raiky amin'ny 50 zay ny ao dia misy firy zany ny assistant parlementaire sy ny conseil technique zay tokony sitraka an'izay ka tokony hojerena akaiky amanarivon'ireo olona tokony sitraka an'zany kanefa dia tsy mbola misitraka moa zany mandraka androany ka zany zao resaka hoe resaka vola fampandehanan-draharaha zany no tena anisan'ny lehibe mihitsy zany atao amin'ny firenena tsindrina kely na manarina ny hoe ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra tsika zao zay indrindra ary reo de ray mpianakaviana sy reny mpianakaviana avokoa ny akamaron'izy ireo zany hoe na le entiny manana hanomanana an'izay fidiran'ny mpianatra zay ary am'izao fotoan'izao dia mikatso tanteraka ary misy amin'ny zanak'izy ireo mihitsy ara no tsy tafiditra any an-tsekoly am'izao fotoan'izao noho ny antony tsy fahatongavany zay tamin'ny karama izay ka zay mantsy le fanamorena ny fitondram-panjakana zany rehefa tena hoe anao zavatra izy arak'izay teneny hoe tsy maintsy atao de ataony ohatra hoe renyle fety teo am'mamasina namoronana conseil des ministres spécial hoe nanafoanana ny ameana rehefa tena hoe anao zavatra arak'izay eritreretina izy zany de atao fa maninona ny tale général ny trésor tsy mba atao ohatran'zany ko zay miatoka amin'ny fiainam-bahoaka zay indrindra zay miatoka amin'ny fiainam-bahoaka resaboly io resaboly io maninona ny tsy andraisana fanapa-kevitra aingana daingana ohatran'zany fa any amin'ny baolina zany sy any amin'ny fety no anaovana fihetsika hoe tena aingana daingana fanamariana fotsiny iny député ka maraparany ianao satria fa hitako ao i député Jerry Randrebolaina hiaraka amin'ny namana Fanira Zavamanantany izy fa anana mariana kely ianao amin'ity le hoe fitaom-piasan'ny CENI efa ho tapitra ity zany de reny ny fifidianany reny ny arahana hita reny aloha de ahoana ny fahitanao azy zany am'izao fotoana efa ifarana ny fitaom-piasan'ny CENI zao raha ny tetiandro aloha zany ny resahana raha ny tetiandro tokoa moa de any amin'ny volana oktobra any hoany no ifarana ny fitaom-piasan'ny CENI am'izao fotoan'izao ary ny mpikambana rehetra ao anatin'zany CENI zany dia tsy afaka miverina intsony zany hoe tsy misy redoublant zany ao ny faharoa dia ny androm-panjakana toy ny anteny mera-pirenena dia anisany manolotra olona ho mpikambana ao anatin'zany CENI zany raha ny zavatra hitatsika hatram'izay aloha zany
dia anisan'ny nampimenimenina ny vahoaka malagasy ny fitatana ny senia ny fifidianana teto amintsika satria nahitana lesiko miaingatra any amin'ny lesym-pifidianana ny famoahana voka-pifidianana vonjomaika ary indrindrindra moa zany tao anatin'le lesym-pifidianana ny tiana omarina de hoe nahitana n'zany doublon hatrany amin'ny 1,200,000 tany hoanytsika tamin'ny fifidianana filopirenena sy ny solombavam-bahoaka farany teo reny zay tsy izany no milazan'izany fa ny mpikambana na ny filoalefitry ny anten'ny soeni mihitsy no nanambara masom-bahoaka n'zay hoe fisina doublon zay zany hoe misy ny tsy fahafehezana ny soenia an'zay resaka lisym-pifidianan'zay miteraka savorivory teto amin'ny tany sy ny firenena zany ary zay no hoe zahantsika elana amin'ny fametrahana sy ny vaovao amin'izao fotoan'izao hoe mba tsy isiny ny fikorotanana amin'ny lafim-pifidianana anisan'ny nanaovan'ny anteny meran-doha olona fanadiadiana manokana na enquête parlementaire zao ny mahakasika an'izay lafiny hoe doublon zay ary voatsikafo natao avokoa ny fomba nanatanterahana n'zany doublon zany tamin'ireny lisym-pifidianana teto Madagasikara reny sy ny fomba nangalarana tao anatin'ny zay fifidianan'zay izay zany no tsara apetraka denin'zao hoe aoka itsika mpanao politika indrindra ny atoko politika tsirairay mba tsy andryandry manana aretina fa zao ny fotoana tokony iomanana sy ijerena an'zay atao hoe marimaritra iraisana angano ny azo ilazana azy fijerena ny ana tsarana an'zay mpikambana ao anivon'ny seni zay satria de anisan'ny miantoka ny voka-pifidianana rehetra ho avy fantatsika fa tsy hoelany nge zany 2023 zany ary azo lazaina hoe ity taonty everina tonny efa vita fa ny taona 2024 zany ny fanomanana rehetra de tokony hipetraka ary nahatonga ny onivondrodibe ny mpanohatra nandray ny fanapahan-kevitra tamin'ny fikaonandoha tamin'ny 7 sy ny 4 ny volana jolay lasa teo iny hoe foany any aloha na ravao ny seny ary aleo ho mpikambana vaovao no hitantana azy zao moa zany misy ny resaka mandeha sitsio am'izao fotoan'izao hoe ny ministry ny atitany teo aloha no andeha hitantana an'zany seni vaovao zany petraka ho baraingo atsika menakavy zany rehetrarehetra zany satria fantatsika tsara fa ny ratsa mangaika any seni tany anivon'ny commune sy ny fokotany tany ange de ratsa mangaika ny ministèren'ny intérieur zay ahitana an'ireny chef-pokotany sy ny délégué d'arrondissement any amin'ny commune ambanivohitra reny zany nampiasaina nanomanana an'ireny lisym-pifidianana zay hitatsika fa namahofady teto amin'ny tany sy ny firenena reny matoa misy ny doublon de tsy tongatonga ho azy reny fa misy nanao reny le tiana atongavana hoe lasa mitsangam-bola avetrana anao raha mahare na de mbola sisiondresaka raha am'izao fotoan'izao ny hoe ny ministry ny atitany teo aloha de anisan'ny everina zao fitondrany zao fa ho ampidirina ho mpikambana ao anatin'zany seni vaovao zany fantatsika fa anisan'ny tafiditra na voaroroy ao anatin'ny hoe fitantanana nreny vola tamin'ny covid reny zay nangatahana mangarara moa mandraky ty androany tsy mivoaka ary hitatsika fa na ny firenena frantsay ary raha nisy ny fionan'ny filopirenena rotota de anisan'ny nangataka an'zany hoe avoay mangarahara ny fitantanana ny famatsim-bola tamin'ny covid tamin'ireny taona lasy reny zay fantatsika fa ny lehibe an'zany CCO teto amintsika zany de ny ministry ny atitany izany rehetrarehetra zany dia mampametram-panontaniana ho antsika vahoaka malagasy avokoa ka mitady an'izay asoa sy atsara ho an'ny firenentsika menakavy ny fametrahantsika an'zany aia isan-karazany zany dia ahafahantsika zany mijery hoe inona ny andraikitra tokony ho raisin'ny tsiraray na ny mpanao politika zany na ny vahoaka malagasy tsotra zay manaraka ny raharam-pirenena zany indrindrindrindra ny eo anivon'ny fitondrana izay
manana adidy sy andraikitra amin'izay fitantanana andraraha-pirenena ho amin'ny mangarara sy ny amin'ny hoe ny tombontsoa any vahoaka malagasy maro anisy zay de eto moa zany tsy fandaminana ny amin'ny lafi ny ara-potoana dia maraparana sady ny tena amin'ny fandraisam-pitenenana eto amin'ny fandarana miara-manonja dia makasitraka makatelona atsika vahoaka malagasy nanaraka ny fandarana efa tongeto ny namana faniry lazafy manantany zay avina mitadidy tany amin'ny tamin'ny ray aman-dreny moa zany zay tsy salama dia arabaina manokana ianao namana faniry tonga somatsara ary tafaverina somatsara atao anatin'ny antenne ny miara-manonja amin'izao fotoan'izao ka dia omenanao ny fanoizana ny fandarana miaraka amin'ny solombavam-bahoaka honorable Jerry Randriambolaina iny ara de misaotra ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ialaira tsy mba zafa tamin'izay firarintso sy firaisahana ny zava-misy eto anivon'ny firenena izay arabaina ianareo amin'ny district Anatsimondrano zany député Alain aloha zany fa navita ny apahany ao anatin'izay fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara zay na ny redynamisation mandeha miandalana moa zany rehetrarehetra zany ary efa navita ny alatsinainy nambaza de nanao zany andorany fotsy mintsy manantena zany isika fa efa iandry any ambadimbadika any zany reo commune satria ao anatin'izany district Anatsimondrano zany de maro be reo commune anatin'ity district Anatsimondrano ity raha ohatra ho tantsaiko amintsika eto de lava be zany satria any Ambohijoky any Tanety kely any Panefy Solandy Akady Vorobe Soavina Tanjombato zany de mbola ao anatin'ny district Anatsimondrano Ambohijanaka mazava ho azy mipaka hatratia Itosy ety Itosy maromaro rehefa miresaka Itosy tsika tonga hatrany Ambohidrabeto any tonga hatrany Ampitatafika any zany no anatin'izany district Anatsimondrano zany mino sika fa efa samy miomakomana avokoa reo commune ao anatin'izany district zany andray takan'izay fa niraisin'ny alatsinainy nambaza zany sy ny tao andorany fotsy amin'ity redynamisation ity tsambaka an'izany nefa ny district Navaradrano satria efa nanao ny azy ny tao amin'ny commune Nosy Avaratra de voaingana koa tsika vao tamy sabotsy teo no nanao azy tena nafinahitra satria de hipoka tanteraka mihitsy ny espace ty bypass tetsy Ambohimanga kely tetsy tamin'ny fameloma-maso ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny district Navaradrano ray zany raha miresaka district Navaradrano tsika de ao anatin'izany raha sesitsika indray zany izy makaty Ambomanga Rova aty mitodika any Manandrina any Lazaina any Nosy Avaratra ny Viliazo Sabotsina Mena makaty Akady kely lafy aty mitoy makany Feferana mipita kely makaty Ambomanga kely makany Ambomalaza makany Akadinandrina Masindray Ambomanambola Alasora maromaro tsy fantako Anjeva zay ngamba tsy voatongo teo maromaro ny district Navaradrano samy miezaka daholo amin'izao fotoana zao manao an'izay fameloma-maso zay fa arabaina aloha ihany koa ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina satria navita didy ao anatin'ny fameloma-maso ianareo dia nambara teo moa zany fa vita ho an'ny commune Ambomanga kely sady miaraba député Jerry tonga sondray tsika am'rahalahy eto afaly miaraba ny namana faniry ary miaraba ihany koa ny teknisiana rehetra indrindra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka izao fandarana izao na ny any Ampitandranomasina na ny any Faritany any na ny tsika eto Antananarivo indrindrandrindra miaraba manokana ihany koa ny vahoaka Navaradrano zay mihaino izao fandarana zao namana faniry redynamisation raha ohatra zany mandeha le hira hoe zany malaza de zany malaza zany atao anatin'ny antokotiko Madagasikara le hoe fameloma-maso ny fameloma-maso dia anisany tena nipetraka atao anatin'izay fandaharam-potoana ny antokotiko Madagasikara zay Andriamatoa solombavam-bahoaka aleoloha zany lalovantsika kely any ho Navaradrano satria efa manomboka izy eo ho Navaradrano ary nipoka be zany hoe tena araky ny nanapozana azy mihitsy ny
fahavitrehan'ny olona tonga tao Ambohimankakely zany tamin'ny sabotsy ary dia velom-boly sy velom-panantenana trany amin'ny hoe hijoro amin'ny zay fikolokoloana ny antoko sy ao anatin'izay foto-kevitra izay ka tsara angamba mba hitondrana ihany député Jerry ny lalan'ny redynamisation ho ana avaratrano misy nefa nanomboka zany ho avaratrano fa mbola ho avy ndray programme samihafa zany ao anatin'izay hanomboantsika ny adevitra amin'ity marainy ty. Ya mitsotra betsaka na mivitenena na namana faniry marina tokoa zany fa raha ndresaka redynamisation teto avakatrano dia efa nanomboka efa tamin'ireny fotoana reny fa noho le antony amianaka-pahasalamana dia tsika moa nanaja an'izay ary tena hoe nanentana andreo vahoaka ireo mihitsy zany mba sanatrindresaka tsy avy amintsika indray no hoe isin'ny atao hoe fiparitahana zany aretina nisy teto amin'ny firenena zany dia nahanto kely izy io fa amin'izao fotoana izao mitohizana ary anisan'izany ny fahavitany dia le nosy avakatra zay sorana be dia be ny vahoaka nanosy avakatra satria nafanafo izy ireo ary tena tonga marobe ohatr'izay ihany koa ny tamin'ny sabotsy ny tao Ambohimankakely zay sorana an'ireo olona rehetrarehetra satria zavatra napitsim-po ny zavatra nisy tao namana faniry be dia be ireo olona zay atao hoe tsy tao anatin'ny atoko tiako Madagasikara tonga nanatevon-dahana ary zay moa zany le tandrotsika ao anatin'le izy koa hoe reny olona tena hoe mangetaheta sy reny olona matsapa ny tsy fitezana eto amin'ny tany sy ny firenena reny no tonga marobe tao endrik'olona vaovao marobe na eo ary ireo tanora le teo aloha ary zavatra nafinaritra dia le firaisankina an'le olona rehetrarehetra mihitsy misy olona vaovao reto andao raisitsika satria raha mahafantatra hoe mitovy firena mitovy fihevitra amintsika mitovy fijery amintsika ireny olona reny dia tena hoe tonga manatevon-dahana isorana an'izy ireo zay nanatevon-dahana zay ary na ny zavatra hita teo sy ny sauteur dia tena hoe falifalin'ireo olona rehetrarehetra zay nanatrika ary anisany nanatevon-dahana ny atao hoe le rafitra tao anatin'ny atoko tiako Madagasikara tao Ambohimankakely reny olona vaovao reny izany hoe nisokatra mihitsy zany ny atoko tiako Madagasikara teto amin'ny distrika Navaratrano raha tsy teny fotsiny reny hitantsika tao Ambohimankakely reny zany zay anehoako fisaorana be dia be satria zay mihitsy zany ny tanjona sy ny zavatra ilaina zany hoe izy daholo le olom-pirenena zay efa atao hoe tonga saina sy matsapa-tena ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena zany dia ireny olo ireny zany tena raisina tanam-polo raisina tanandroa amin'izay manatevona ny atoko tiako Madagasikara zay akoatra n'ireo atao hoe mpiaraka amintsika ao anatin'ny RMDM moa zany efa be dia be koa reny ary zavatra mahafinaritra zay fahatsapa-tena ny tsirairay zay satria io tsy vitan'ny mpitondra fotsiny na vitan'ny mpitarika fotsiny fa le fandraisana ndraikitry ny olom-pirenena tsirairay eny anivony sehatra rehetrarehetra zay ahafahan'izy ireny miditra zany zay ny tena zava-dehibe ahafahantsika manarina ty firenena ity zany namana fanirika dia maneho zay fisaorana rehetrarehetra ho an'ireo olona rehetrarehetra zay nandray anjara tamin'ny resaka redynamisation mbola ho avy koa ny an'ny commune hafa zay amin'ity faraparany herinandro ty amin'ireo commune mbola misy tsy vita eo ihany koa ny calendrier moa zay efa mipetraka daholo any amin'ireny commune rehetrarehetra zay mbola tsy vita reny dia anoy an'izay zany mandrapahavitan'ireo atao hoe redynamisation eto amin'ny distrika Navaratrano zay so dia taitra indray namana sasany hoe tsy nitenenareo fa adiniko ambotra biby mbola ao anaty Navaratrano député Jerry mialatsiny fa ho avy ny azy efa misy calendrier mipetraka le manonona commune koa manko marobe nalay misy latsaka kely eny am-piandohana eny fa tsy adino nareo ambotra biby tena fantatra tsara mihitsy hoe mihetsiketsika be nareo ambotra biby ao mbola ho avy zany calendrier io député Jerry zany ho amin'izay hoe ho amin'ny distrika Navaratrano zany fa na izany zany député Jerry tsy hoe miandry an'ilay hoe fameloma maso ihany ianao fa misy ihany ilay fitsidihana ataonao eny anivony fokotany sy ny commune rehetra eny tena midadasika tokoa le Madagasikara midadasika ilay Antananarivo midadasika Avaratrano député Jerry teverina kely amina resaka ara sosialy satria marary koa ny resaka sosialy any amin'iny faritra Avaratrano iny indrindra nahazoana feo maro be mihitsy nandritry ny vanim-potoana maro ty resaka fitaterana ty raha miresaka Avaratrano manko zany tsika dia saika manodidididina na izy ety Ambodivona no miainga ny fitaterana mahazatra mitodika makany Avaratrano eny amin'iny route nationale numéro 3 na RN3 iny zany hoe aty Nalamahitsy de Mazan'ny Sabotsy Namena de mitodika any zany de na ihany koa zany izy
etya Ambojatovo de maso koa zany a mitodika makany ambony manambola alasora sy ny any masondray rehetrarehetra any ka depite jery betsaka ny tatitra sy ny zavatra re mahakasika indrindra ny resaka fitaterana ty fitaterana ty tena mampikaikaiky any rehetra eo Andravoahangy koa misy taxi be raisina ho any avaratrano zay makaty Ambomanga kely de mitoy iny vino moa zany de mahazo anambatolampy kely sy ny karazany any ka mba te ifampitafatava kely amin'ny depite jery hoe reny solombavamboaka ny Madagasikara navaradrano ve ny olana rapitaterana zay tena sedray ny vahoaka ho ana varadrano indrindra marina fa mitovitovy ihany ka fa tena be pitaraina mihitsy ny resaka fitaterana zay mahazo any Sabotsy na Mena mahazo aty Lazaina mahazo aty Ambomanga Rova aty Andriamatoa solombavamboaka tena maro zany namana faniry ary PDP reo fitarenana zay enao ny vahoaka ary ny tena moa zany tsy hoe mieno andreny vahoaka zay lazain'ilay vahoaka reny de tonga de andeha azakazaka iteniteny foana fa rehefa avy mienao zay fitarenana zay de jery ny zavatra tena misy marina fa tsy niona tamin'ireo mpitatra na tamin'ireo coopérative reo ny tena koa fa tena nijery fotony teny amin'ireny ariana bus reny teny amin'ireny terminus reny de hita sy voapirofo tokotrany fa tena tsy ara-dalàna nataon'ireo mpitatitra ireo ary tena mikaikaika zany ireo vahoaka reo efa ela izy io ny eno ary efa niezaka ihany ny teny tamin'ireny atao hoe coopérative reny fa ohatrany hoe mitohy foana zany le zavatra ataondry zareo ary zay zavatra de anisany tsy ekena mihitsy satria misy ny ministera tompona andraikitra zany misy ihany koa zareo amin'ny ATT zay tokony jery manokana an'izy ireny satria matoa zany ty zavatra ty hoentiny atao amin'ny miara-manonja na manafaniry de efa tena tsy zakany vahoaka tsony no miaina an'le izy raha malala ny atao hoe efa tsy fananana asa sy atao hoe fahantrany le vahoaka malagasy zany reo olona reo zany raha mivoaka ny trano efa tena voafehy tiany frais isan'andro ho an'ny mpianatra ho an'ny mpiasa koa ohatra zay ho an'ny ataontsika ho an'ireny mpandrarary mpivarotra majinika reny koa ohatra zay efa tena hoe voafetra mihitsy hoe ty frais mandritry ny herinandro zavatra hita nefa zany miainga ireo bus reo afa ty Ambodivona ohatra raha bus mariana zany eto mihitsy zany zao tena mba andraisany rehetra feo mihitsy aiza le tena ohatra satria mampikaikaiky debite tsisy hoe bus Sabotsy na Mena tsony fotsiny am'izao fa reo bus reo zany miala ty amin'ny Saint-Antoine na ty Ambodivona de tonga de bus makany Ambatofotsy atsimo ohatra Avakatra ohatra mandeha ohatra tonga de Namehana mandeha Faravohatra Avakatra mandeha Lazaina mandeha Ambotromanga mandeha Ambomanga Rova mandeha ihany koa atraty Tanambao zany izany hoe reo bus reo rehefa tonga eo Sabotsy na Mena alony atongavan'ireo de efa miteny amin'ireo hoe hatreo Sabotsy na Mena ihany zay fa tsy mandeha tsony rehefa tonga eo Sabotsy na Mena nefa reo bus reo de tonga de manala an'le olona zay hoentin'ireo rehefa tafavoaka daholo le olona mbola tsy lasa lavitra koa reo olona reo de efa eo ndray reo olona de efa miantsatsy hoe mandeha makaty Lazaina zay izany hoe reo olona reo nefa zany tokony hoe miala avaty anana makaty Ambodivona andeha ho an'ny Lazaina na andeha ho any Anosy Avakatra tokony tsy ala ao anatin'le bus itsony fa zay olona miala ao Sabotsy na Mena ihany no miala fa eo ndray izy afaka mampiditra ndray izy zay olona andeha anoy an'ireo bus reo any miteny efa ran'le terminus n'le bus zany ka eto tena miantso manokana mihitsiny zareo amin'ny atao hoe coopérative zay mitantana an'ireo asy reo eo ihany koa ny ATT zay atsoko manokana mihitsy mila jerevanareo reo mpitatitra ao Sabotsy na Mena reo fa tena mampikaikaika satria raha ny cahier de charge ananan'ireo de tsy voaja tsy voaja le cahier de charge ka aiza ho aiza le fanaraha-maso n'ireny zavatra ireny satria matoa zany misy fitarainana tonga aminay solombavambahoaka de misy zavatra tsy mety eo zany ka amin'ny masolombavambahoaka ny tena dia tsy maintsy mandray zay andraikitra zay inona le marary an'le vahoaka hoentiny ety amin'ny tony aina manjery tony hoentiny atsika ety amin'ny tony miara-manonjy ty satria ty ho sehatra anankiray afahantsika mitondra ny fitaraina amin'ny vahoaka mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka satria raha ny RNM manena andrasantsika namana faniry de
andraso Paul orak'le fitenenana ialana tsiny ny antony matsy de tsika tsy mba manana accès mihitsy ahafahantsika miditra satria eritreretin'ny mpitondra am'izao fotoana zao tena hoe mpanohatra ka sao de iteniteny foanao ahen'ny olona any faritra na ahen'ny olona any am'zavatra tokony tsy hainao anazy fa na zany naty zany tsika miady foana aloha mba ahafahantsika miakatra amin'ny terrain mas TVM io zany hitondrantsika an'izay hetahitatsika izay na manafanitra fa mamerina ihany izy manao antso avo aminareo ao amin'ny ATT ny tenako manao antso avy ihany koa aminareo amin'ny coopérative izay miandraikitra an'ireo bus ny sabotsina mena bus asy reo fa tena andray any andraikitra zany ny solom-bavam-bahoaka raha ohatra ka mbola tsy iova le fomba fiasa mbola tsy anaja an'le cahier des charges zany nareo ka de apetraka manokana zay zavatra zay mino matoky fa misy meny miara-manonja ihany koa nareo am'izao fotoana zao eny amin'ny any anatin'le bus reny zay ny zavatra misy averiko eto tsy olo tokana no nanao zay fitarainan'izay fa tena reo vahoaka mpanjifanareo am'ireo bus asy reo ohatra zay ihany koa naty amin'tony Ambohijatovo sy lasora rehetrarehetra reny fa za moa mbola ao anatin'ny fanadihadiadina am'izao fotoana zao ny aty Andravoahangy rehetrarehetra reny Ambomangakely de mbola anatin'izay fanadihadiana zay ny tenako fa zay mahenao zao miara-manondro zao zany de fa tokony sahadinareo anitsy zavatra tsy mety ataonareo am'izay fanjifana ataonareo vahoaka malagasy zay zany vahoaka navaratrano zay ihany koa zany le olana am'izay manko député zany lasa mitombo ny fandaniana miainga isatikatrano satria raha nanomana sarandalana indro zany ny olona anankiray miala hoany zany sarandalana ale de sarandalana retour dia lasa mitombo fantelona fanefana zay satria dia ajanony fitaterana eny amin'ny are zay tsy tokony hijanonana zany araka ny tena hoe ao anatin'ilay boky nandraikitra na cahier des charges zay de lasa mampitombo fandaniana misy sasany tsy manambola satria mivoaka ny trano izy tsy voatery hoe ahita frais izy na sala am'zany de mandeha tongotra lavitra be monsieur le député somoa zany ianao fa manatsidika an'izay raha zay satria tena marary mivoaka zany ary zany tokoa no antom-pisin'ny zao fandaharany zao any mba ahafahany solombavam-bahoaka koa miresaka ny zava-misy izay hitany any amin'ny fiarahamonina misy azy atetika manko amin'ny akabeany zany dia miresaka ny resaka todrano ny resaka ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana ny resaka ny tontolon'ny fahasalamana miresaka ny tontolon'ny fampianarana ny solombavam-bahoaka atsika fa tamin'ity ndray mitoraka ity zany de valapatra kokoa tamin'izay resaka fitaterana zay ka ho an'ny ATT zany dia manana andraikitra betsaka sy ny tompon'ny coopérative zany indrindrandrindra reo olotsotra zay mampiasa fiarakodia anatin'izay zany mba hanaja zany zay cahier des charges zay satria mijano mivoaka Andriamatoa solombavam-bahoaka zay ny any amin'ny sehatry ny district fa efa natsiditsidiky rina sy député Alaina Tsimbazafy teo ihany ny amin'ny hoe nofoanana tamin'ny zoma teo ny amehana ara-pahasalamana zany de rehefa nifoanana moa zany ny amehana ara-pahasalamana elany nandrasany rehetra zay foany am'izay io satria tanoany amin'ny volana ataontsika volana mars ave sa volana avril raika roapolo sy roa arivo tanoany no niraisiny zay amehana ara-pahasalamana zay de no raisina isaky ny 5 andro iny satria ino zany no ambara zany fa ahafahana zany maka an'le lalàna raika amby 90 zay noentiny iny zany ahafahana zany manao réquisition manao ny resaka couvre-feu sy ny sisa maromaro tao anatin'izay zavatra zay député Jery Andriambolaina za mino fa solombavam-bahoaka ihany koa no mba manana ny hevitra ao député Jery tsy haiko na mety ve zay fanontaniana zay na sala am'zany ny am'ty amehana ara-pahasalamana ty satria nikaikaika ny voaka tamin'izy ty fa rehefa mifoanana moa zany kanjo ohatrany tsy hitatsika hoe mifoanana tena izy moa zany satria ohatrany nisy lanonana ny ampitson'iny sabotsy fitokanana an'le kianjany Mahamasina tsy de mahavatana moa le kianjany Barea fa kianjany Mahamasina no mahavatana inona ny azo ambara am'izay député Jery zany lecture tsotsotra tsy ny zava-misy ateraky n'iny fanafoanana iny marina zany namana faniry ary na ny tena zao de hoe mendrandra mihitsy hoe rovina no foana ty resaka amehana ara-pahasalamana ty eto amin'ity firenentsika ity ary zay ny andrandray ny olona satria hoe mba ahafahan'ny olona miasa ahafahan'ny olona misehatra amin'ny hoe fidedavana isan'andro kanefa n'izao fanontaniana mipetraka namana faniry de ny hoe efa tena voafehintsika marina ve le aretina
fa roa manarakaraka an'izay a reny ny zavatra nisy teny mamasina ny filoloha zany tamin'ny tonga teto ny fahatelo-polo ny volana aogostra raha sy diso a rehefa to député de nilaza fa efa foana ny covid efa tsy misy ny covid zay moa efa nisy fanambarana mihitsy hoe tsisy hoe tsisy tsony ary namoaka fanambarana ko ihany koa zay ho foana tanteraka ny ameana-pahasalamana eto amintsika zany zay mangametraky fanontaniana hoe efa voafevy izy sa tsy voafely aretina fa raha zavatra hita sy ainan'ny olona tia hita ny tena aloha zany de hoe mbola misy eo aretiny eto amintsika ary mbola azo lazaina fa hoe ny olona zay mahatsapa tena no mifetena sy miaro ny manodidina fa raha ny zavatra misy de tena mbola tsy voafe aretiny io ary mbola miparitaka io tsy mampaninona anany teny an'izany na manafaniry fa misy olona akaiky vao matiny izy io ary misy vao tsy ela herinandro zay teo ihany kio mbola misy olona ihany koa tena teo hoe olona mpanampy any tena eny ambanivohitra eny vovo ihany koa zareo reo zay zany tiako tenenina hoe raha ny zavatra misy de tsy fantatra hoe modin'ny mpitondra tsy fantatra ve sa inina atao ve hoe aleo zay tsy matandrina ny teny any aleo vo eny fa aleo sokafana io ahafahana manao zavatra zay etretinao atao ohatra manokana zany hoe fanokanana an'le kianja mamasina teo moa zany sy ny atao hoe resaka spectateur tamin'iny atao hoe lalao baoliny Barea sy ny ekipa zay mifanandrina tamin'iny kanefa na zavatra hita sy eny de tsy fantatra rehefa marinany aloha fa eno amin'ny ana manjery araka voalaza namana teo aloha hoe misy ekipa Barea koa raha zao tratra efa nisy fanambarana atao fédération mihitsy ka fa zany hoe manahirana le teny anaran'olona moa zany hoe ianona na ianona mba ilaitsika ihany koa zay mba tsy itsika ny tantaran'izy reto fa ny tinambara amin'izany zavatra zany fotsiny teny hoe vokatry le tsy fitandremana tamin'ny fotoana io ve na tonga ny ranamana mpilalao io hoe tratra zany hoe raha tratra zany ny mpilalao teny ambony terrain mino koa fa raha pijery retraretra teo zany mety maromaro ihany koa mbola mety voan'iny aretiny fa zany hoe tsy fantatra mazava tsoa moa am'izao tsika hita amin'ny teny zao hoe mbola misy ve ny testa sa tsisy satria raha tsy misy io test io ihany afahantsika mamoaka tarehimarika zany hoe mbola misy amam-polo na manjatony na manarivony mety voan'ny covid eto amintsika eto fa tsy misy tsony le izy de mety zay koa ngamba mety tenenan'ny mpitondra hoe efa azosokafana io fa tsisy marary tsony satria tsisy ny test akao no moa lalàna hoe misy marary fa ny zavatra azo hoe fantatra zany de hoe ny olona manodidina anao mbola misy voany eny mbola misy matiny reny de reny zany ny ahafahan'ny tena zany milaza eto amin'ny tony eny amanjery tony hoe mbola misy aretiny io ary mbola tsy voafehintsika hatramin'ny farany io marihana ngefa na ny firenena any andafy any ara de mbola tsy mafihany io hatramin'izao fa fotsiny hoe isorana an'Andriamanitra efa misy vaksiny de ho atsika zay mbola tsy nanao vaksiny de aleo de manao foana re olona tsisy afa-tsy vaksiny io ihany no ahafahantsika misoroka marihany eto fa ny vaksiny tsy hoe tsy voanao fa kosa zany hoe mba tsy ho tratran'le forme grave na hoe mba tsy ho maty ianao raha tratran'le ambony kokoa le fiarovana ambony le fiarovana sy le hery fiarovana anatin'ny vatan'ny olombelona zay navita vaksiny zany ka zay namana faniriny hoe tsara anazavaina kely an'le resaka hoe fanafoanana nyty resaka amianara-pahasalamany ty eto amin'ny tany sy firenena zany hoe ny fanjakana zany na hoe manafoana zay amianara-pahasalamany zay eto amintsika nefa ny aretina mbola misy eto tokony ho ataondrareo zany no manentana ny olona amin'ny resaka geste barrière mba hahafahan'ny olona miaro tena mba hahafahan'ny sasany ihany koa miaro ny olona akaiky anazy zany satria raha vao tsy etan'ny fanjakana nge ny vahoaka de ohatrany hoe eritreretiny hoe tsisy tsony zany zavatra zany ary raha vao tsy zay ny zavatra miseho misy matoka fa irongatra indray retiny eto amintsika raha ohatra ka tsy manentana ny fanjakana hoe mbola misy eo aretiny io fa tokony hitandrina ny tsiraray ya amaraparantsika alemato solombavimaoka ny filoam-pirenena tany Frantsa tany de nanatsika tamin'ny fionan'ny MEDEF zany zay nikarakara MEDEF tamin'ny la REF zany na ny fionana am'ireo entreprise francophone ny amin'ny hoe hosokafana ny hoany amin'ny volana oktobra any hoany sisy tany le frontière zany mety hoe mampanomana an'izany angamba ny fitondram-panjakana de sokafany le izy ny foana le état d'urgence nefa tsika koa mahita an'le hoe
maninona moa no alavay an'le fitokanana an'le kianja no nisy zay fanokafana fanafoanana n'lay adidi-panjakana misy n'lay état d'urgence sanitaire zay fa na izany naty zany ngamba tsy de lavitra ihany matetika koa nge député Jerina afantatra an'izany tsika tamin'ny eritony lasa atao fitaovana politika koa lay état d'urgence sanitaire tsy mitovy any amin'ny firenena hafa ny an'zareo tena hoe mametraka mihitsy an'le hoe ahoana moa no afaka maka lalantsika anao an'le couvre-feu ahoana no afaka akatsika lalàna mikasika an'le hoe ahafahana manao réquisition sisa de hoe misy an'ity état d'urgence aty de sanitaire zany le izy satria raha-pahasalama fa matetika le izy député Jerry asana tsikaritra ao fa natao fitaovana politika de raha ohatra indray zany am'izao fotoana zao ka mba misy olona mba te-any hevitra de azon'le fanjakana iverenana tampoka indray le état d'urgence sanitaire député Jerry ka io namana fanidry zay foana le olana etontsika anie le hoe atraiza maro na fahaizan'le mpitondra mitondra sy mitantana an'le firenena zany hoe rehefa metimety am'le fitondrana de atao raisina fa rehefa tsy metimety aminy na masoa an'le vahoaka ry de tsy rarahan'le izy ka zay foana mila mahatonga sainatsika indrindra tsika atao anatin'ny fanoherana de alohantsika tsy mitsahatra foana no miteny ny zavatra tsy mety atao amin'ny tany sy ny firenena satria raha ny zavatra ohatran'izany tsy azo ekeny zany satria oeraoera ozy le fomba fitenenany satria zany fanokanana ny kanjam-barea zany azo atao foana zany amin'ny fotoana mampety azy tsy maiky zany tsy mbola zany no marary amin'ny vahoaka fa iny atao hoe iny lalao iny iny loha de ekena hoe tokony ho atao iny satria iny lalao iraisam-pirenena iny coupe du monde iny zany tiako tenenina zany eto de ny hoe natao fotsiny iny lalao iny fa mifanokanana an'le tsianja tokony mbola nampiandrasina aloha inona amin'ny antony mahatonga ana miteny an'izany tsy mbola lara-pahamiana ho an'ny vahoaka malagasy tompoka satria zay foana le mampitakana an'le vahoaka hoe mijaly zay no zay tsy miasa zay miaina anatin'le tsy fandripalemana zay le fanokanana an'le kianja ve aloha tena lara-pahamehana ho an'le mpitondra ka zavatra ohatran'izany tsy azo ekena tamin'ny tany sy firenena namana fanitra nisy afimanga be mipopoka maro be mihitsy tao tsy izay mihitsy zany artiste rehetrarehetra nisy otrany loka kely samihafa fandaniam-bola maromaro député Jerry ka zay indrindra le izy le fandaniana zany miopapana mbola iverena kely eto moa le resaka atao hoe tsy fandoavana tsy hoe mbola tsy voavoalohany karaman'ny assistant parlementaire sy ny mpanolotsaina ao amin'ny anteny meram-pirenena zany zavatra rehetrarehetra zany hoe atao hoe tsy hoe miady an'izany misy olombavamoaka sanatria fa reny olona enkika olona manambady aman-janaka olona mampianajanaka reny olona manana olona ny karamainiko reny any amin'ny ny sehatra misy anazy rehetrarehetra reny ka lasa sanatriavana hoe any tsy manataina no voto be dehibe koa reo olona atao hoe mpandraraha zay eto amin'ny tany sy firenena miandry ny vola ivoaka amin'ny trésor mbola tsy mivoaka kanefa tsy manisy mpanosony no le hoe mbola tsy voatendry le DG trésor zany rehetrarehetra zany any tokony lahara-pahamiana amin'ny fanjakana satria miankina amin'ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay ny zavatra ohatran'izany ka asa ny rariana hoe mba ho voatendry amin'ity herinandro ity amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres zany atao hoe tale général ny trésor mpanjakana zany tokony vita amin'ity herinandro ity zany fanendreny zany zavatra tsy olona zany ianao zany raha vao hoe manala olona ray ianao tokony efa manomana olona an'olo anazy fa tsy hoe asoroko ty olona ity de amin'ny fotoana zay tiako ametrahany eo zany no ametrahako an'le tale zany ary zay anisan'ny mampetram-panontaniana hoe le tale marina ve tsy misy anao an'le izy tsy misy olona mety anao an'le tale ve no ny antony tsy fantatra sa hoe mety sanatriavina ingany mba tsy hoe volam-panjakana mihitsy ve tsisy de aloha tsy manendry an'le tale na manafanirika na nisy lavaka be tao zay koa mety misy lavaka be koa de matahotra koa le olona andray an'le toerana zany rehetrarehetra zany zany mametra-panontaniana daholo zany ve nefa ho vitan'ny fanjakana mamoaka mangarara am'zany atao hoe fanontaniana mipetraka amin'io trésor io zany satria be dehibe ny fanontaniana mety manitikitika ny olona ka asa mino matoka fa mety misy anazavan'izany ihany zay tompona andraikitra ny vantana ve tsy anjarantsika moa zany hoe aniery azy amin'izany fa fanontaniana mipetraka amin'ny rehetrarehetra fotsiny zany na manafaniry de aloha ihany koa zany hoe mba hapetrakintsika amin'izay tompona andraikitra ny vantana fa ny fotoana moa ty mandeha na manafaniry tapitra treto angamba ny fotoana resako fitenenana aloha fa dia
maneho fisaorana ho an'ny vahoaka zay nieno zao fandarana zao a mbola ho avy eto foana amin'ny fotoana rehetrarehetra mampety azy fa dia mametraka ny mandra-peo na mandrapitafa indray a amin'ny mpiainony miara-manonja de samy io hotain'Andriamanitra toko omentsika lalana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay reheran-drembolaina zany a navitan'izay fanio-kevitra sy fanazavana ny zava-misy ary ny tondra ny etaetana vahoaka anatin'ny distrika iadidiny zay de ny distrika Avaradrano zany zava-dehibe ny resana izany satria tena marary ny vahoaka tokoa zany fitaterana izany raha miala ao an-trano mitondra vola 2,000 sarandalana mandroso sy mivelona nefa rehefa hody de ariny fiara fitaterana eny anebakebataina any de mba malahelo ihany ny rehetra am'zany hoe tena tsy firarahina am'le vahoaka zany ka izy moa ny tokony hiteny de adidin'ny solombavam-bahoaka no miteny ohatran'izany miresaka an'le tahiry-mbola-panjakana tsika le tahiry-mbola-panjakana ny zavatra tena tokony fantatry ny rehetra anatin'io nandritran'izay hoe efa 2 herinandro mahery a zay tsy nisiny ny tale général ny tahiry-mbola-panjakana zay fantatsika fa ny kirakira anatin'ny vola-panjakana rehetra dia anisany tena manana antoka lehibe zany ny onivo ny tahiry-mbola-panjakana zany na ny trésor zany ary tsy maintsy misy tompona andraikitra ao zay a mametraka an'izay a fandraisana sy ny famoahana izay vola-panjakana izay misy raha teo koa reo atrosa anatiny sy ivelany zay mikirakira mivezivezy ao anatin'izany tahiry-mbola-panjakana zany sy ireo famoahana karama sy ireo vola zay tokony oefany ny fanjakana ka anjara ny tahiry-mbola-panjakana no mametraka an'izay sy manao an'izay fanamariana samihafa zany dia bloqué zany am'izao fotoana zao ary misy hetra samihafa ihany koa miditra sy mivezivezy amina milliard de milliard d'ariary kanefa zany ny zava-misy am'izao fotoana zao nanairana zany ny amin'ny hoe lasa bloqué le tontolo ara-toekarena sy ara-pitantanana arabola raha ny eto Madagasikara ary rehefa bloqué le izy dia amin'ny akapobe misy ny tontolo ara-toekarena satria reny vola reny de tokony ho kirakirainy mandeha any am'izay tokony ho lalana raha ohatra ka mipetraka tsara anatin'le orthodoxe financière atsika zany na hoe fomba fitantanana arabola tena araky ny tokony ho izy zay dia zany no andrasan'ny rehetra zany satria lasa misy fiantraika marobe eto moa zany tsy ronier assistant parlementaire ihany sahirana fa atram'ireo ananivona orinasa ary moa ndrina arabe mananjara de mbola maromaro no mitaraina am'izao fotoana zao tsika moa efa tsy hitanisa-tsony zany ny resaka fanadina na ny vacation ny resaka be da be no mandeha manao mission any ambadika rehetrarehetra any tsy mbola nandray ny enda amin'ny te samihafa marobe zany le olana am'izao fotoana zao fa adiditsika moa rena zany de manaitra an'izany hoe zany nge ny zava-misy nefa moa zany tsy andaniny zany adevitra rehetrarehetra zany to mbola misy vola ihany rena rabe mananjara afaka kirakiraina anaovana fitokanana fety be da fety be mandeha tsara ny artiste reny zany zany tsy fantatry hoe titrana gratuit ve reny tsy fantatsika zany rehetrarehetra zany na ny sonorisation nampiasaina am'izany ny feu d'artifice ny resaka décoration ny resaka impression ny invitation samihafa ny publicité tamin'ny enao manjery rehetrarehetra ny communication ny lansena tamin'iny fitokanana iny satria raha raisika indroany le fitokanana riny tsy fitokanana indray fa indro ny kanja mamasina zany dia ny alakamisy 2 volana septambra iny alakamisy iny zany le tonga teto samele to le lasa tsy retsaika iny koa mbola tsy fantatra hoe inona koa na tonga n'iny ranga iny lasa tsy retsaika zany fa de efa mivoaka fotsiny vavao hoe miaraka amin'ny ekipa ny benay zareo beninois zany no fiaramanidina nitondra Samuel Leto nefa lay fionana zay natao zany hoe hoavy Samuel Leto natao mipopoka be mihitsy saingy tsisy communication natao ndray rehefa lasa Samuel Leto de sika fa nisy iny kalizy koa moa zany ça tombe juste zao fitenenana hoe resy le baria de tsy fantatsika mifandeha ary so de nafatafataljavatra ary ty Samuel Leto io zany mbola mila sokisokirina kely ny adevitra ambadiky mifandehanana mangingina nga Samuel Leto iny fa tsy mandehandeha ho azy reny fa misy dikany daholo reny fa tsika moa tsy polémique an'izay rina fa ny teneny to ve iza no ny antoka ny fahatongavany teto Madagasikara ny fitondrana ve sa
satria fantatra hoe jet privé no nitondra azy teto sa ary tsy izy rery fa nisy délégation vitsivitsy kely niaraka tamin'izay ny staffny zany zay hoa le statut na olona ngezabe otrany reny de manana staffny izy zany de misy staff niaraka taminy ahoana zany mikasika an'ireny volataiza zany ohatra sameleto ve niantoka an'ireny sa ny volam-panjakana no nitondrana an'ireny teto Madagasikara atsika mbola tsy voavaly koa le adevitra rina ny amin'ny hoe ahoana ny fandaniam-bola natao tany Frantsa tany nandritry ny herinandro mahery firy ny tena délégation niainga teto Madagasikara namonjy an'iny fionana zay voalaza fa medefy de aveo nionana tamin'ny diaspora de aveo nionana tamin'ny inona moa izy ity zany filoha frantsay Sarkozy reny maro be ny zavatra nitranga nandritry n'le le diany le fitondram-panjakana zay sady mbola tsy nahazoantsika tatitra ofisialy mihitsiny satria manintsika miteny hoe ofisialy de miresaka an'izany satria tsika fomba ny filoham-pirenena mandeha mivoaka ny miteny hoe ndeha ho any ananina tompoko de zao ny antondehako any de io visite io mety visite d'état io visite présidentielle io na tsy fantatra zay fiantso azy de arakarak'izay ny qualification ny sy ny endrika ilay antondisy ny délégation miaraka amin'ilay filoham-pirenena de mba miandro indray rany rehetra satria volam-panjakana no anaovana déplacement de miandro ny rehetra hoe inona indray moa zany lay tatitra avy any amin'le diny voany iny zany satria mba mitady retour ny vahoaka malagasy sy lay mpandohetra zany sy ireo mpikirakira ny vola anatin'ny firenena hoe inona moa zany le antony nandanina le volam-panjakana de mbola tsisy iny fa iny tsy vita fa nitotona an'le fitokanana kianja mbary andray de io moa zany zay ataon'ny fanjakana rehetra de zay mihitsy manahirana atsika rina ndraindray hoe ahoana arany tsy atsapan'le fitondram-panjakana fa be da be le zavatra miteraka olana foroniny ao anatin'ny fanapahan-kevitra raisiny zany izy ihany mamorona problème sy mamorona pression azy isan'andro san'andro amin'ny alalan'ireo décision na fanapahan-kevitra raisiny sy ireo organisation sy ireo langage zay raisiny le fitondram-panjakana na communication io zany ianareo any nge mamorona problème sy mamorona pression anareo amin'ny zavatra rehetra zany ka zany mba hanairantsika zany rehetrarehetra zany satria eto moa zany de manomboka aminay zany ny fampiresana sy fanadidina hoe tsika rina rabe mananjara ka zay mihitsy no tena manahirana zany eto amin'ny firenena malagasy satria mijery le vahoaka mijery le olo-pirenena mijery le malagasy hoe io ny fitondrana fa manao an'izao io ny fitondrana fa manao fety io ny fitondrana fa manao fitokanana io ny fitondrana fa manafatra hoe paibolina kitra malaza avy any velany io ny fitondrana fa manao an'izao zavatra rehetrarehetra zao io ny fitondrana fa nanafoana ny ameana ara-pahasalamana zay zany le zavatra tanterahany fitondrana etsekilany etsy an-daniny anefa reny misy ny vacation tsy volo ny volany assistant parlementaire tsy mbola voalohatra am'izao ny tale généralny trésor mbola tsy voatendry ny karama eo anivon'ny mpiasan'ny Air Madagasikara raha zay no raisina ohatra fa be de be reo société sahirana am'izao fotoana zao ny Air Madagasikara sahirana ny entreprise be de be zay ny volan'ireny entreprise fournisseur tsy mpanao entreprise natsona atsy hoe ataovy ty asy ty de manao le entreprise aveo le fandoavam-bola ohatran'ny inona moa le filaza azy hoe miramma be sa inona ny filaza azy tena manaitaina be zany rehefa andoha vola amin'ny reny hoe sehatra reny ny ity fitondrana ity fa raha ohatra izy amoaka vola amin'ny resaka fety sy amoaka vola amina resaka hoe zay tena hoe aitraitra sy zay zavatra tiany atao de hitantsika tsara fa hita mibaribary zany tsisy foronona zany fa io hitantsika eo ny jirama zao tena nisan'ny sahirana raha vao miresaka n'izany hoe jiro sy rano zany de sahirana ny jirama zany hoe mahakasika an'le fiainam-bahoaka mihitsy ahoana ny aiza ny vola am'izany ny fidiran'ny mpianatra efa miverimberina foana ahoana ny vola am'izany ny resaka tsy fandripahalemana ny fanamboarana lalana sy ny sisa aiza daholo ny vola am'izany de ozy le mpitazana hoe misy vola anaovana fety misy vola anaovana ny zatsyzatsy resaka hoe fialam-boly sy ohatran'izany kanefa
le fiainam-bahoaka ato a tsy arak'izay le izy anie raha ohatra hoe vitanao tsara ny kanja amin'ny barea tsy maninoniny iny mipetraka hitan'ny taranaka faramandimby fa ataovy miara midécolle amin'izay le fanaovana fety zay ihany koa le fahatsarany ny fiainam-bahoaka io zao ny faniry vao hiditra teto vao maraina be hiditra teto amin'ny studio vao hiditra taty amin'ny MBS de atsy ambany atsy mantsy misy an'le renirano io zany ao ambany ao a vao manomboka amin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina araky ny tatitra azy ao zany de efa misy vehivavy marobe miloloha koveta be zany feno lamba dia manasa lamba ao amin'ny ranonkopa moa zany izy io dia io zany nataon'le olona mikarama manasa lamba ao vehivavy daholo aloha zany mpanasa lamba aloha fa hoe lehilahy mpanasa lamba loatra tsy de mbola mahita fa mikarama izy reny zany dia vao nahita ny tena le olona de mitena avy aloha ahoana le savony le anasana lamba de misy koa moa savony ampiasaina amin'ny fanadiovana carreau sy ny sisa 500 ariary zany le kely reny nividianana azy zany tany amin'ny 2 volana lasa de tapa-bolana lasa 900 le kely zany azontsika tsaina angamany raha ohatra moa nisy afaka nitondrana azy teto de nentina teto hita mihitsy le kely rectangle kely reny dia 900 ariary izy tamin'ny tapa-bolana lasa de vao mividy indray zany le olona teo dia lasa 700 ariary de aiza zany ny ainana amin'izany zany hoe le fiainam-bahoaka le tena tia fotany foana zany no volosana foana amin'ilay resaka hoe fiainana zavanandro ilay vidin-javatra zany de gaga anao zany fa ahoana raha le izy no ohatran'izay ny fipetrany nefany ny fanjakana ry manao fety raha ohatra ianao zany manao fety be de tokony mifanahtsahana amin'izay ihany koa ny atao hoe fahatsarany ny fiainan'le malagasy izay hoentina zany satria eo mpitondra de le vahoaka malagasy hoentina etsy ananiny etsy de tokony mba atao mifandanjalana rehefa anao fety any ianao de mba ataovy loha zay apisy vokatra hoe metsara le fiainan'le olona fa ny resaka hoe ady la politika ane rehefa tena manadiady ianao zany eny amin'ny fiarahamonina eny ny ady la politika zany de ozy ny olon-tsotra hoe resaka politika fa nen'ny olon-tsotra de zao ihany mifantany hoe le fiainanay isanandro mba jereo tsy fatao fakana vato fotsiny tompoko ny vahoaka malagasy rehefa tonga ny fifidianana rehefa tonga ny propagande ny tena hoa mpanao gazety mandehandeha de ohatra ny lasa anjery daholo le mpanao propagande resaka kapobe ny tiako tenenina amin'io fa rehefa tapitra ny propagande rehefa vita ny fifidianana de misy fitondrana mipetraka eo de manomboka manara-maso amin'izay zany ilay vahoaka malagasy manara-maso izy lasa ny heritaona sy tapany lasa ny rotaona zao tsika lasa ny rotaona sy tapany ty 2021 ty fa tsy kotintsony ty fa ny efa namany efa tapitra ty efa hiditra fahatelo taona zany zao tsika inona zao ny oro eo inona zao natao hoe tena hoe nisy an'le tena take off hoe tena midécolle ve le fiainam-bahoaka fa raha ny zava-misy aloha ankehitriny de mbola tena mesarotra ihany izay lay fiainam-bahoaka zay ary rehefa mesandro zay dia miteraka zavatra maro be miteraka tsy fandripahalemana miteraka mpianatra tsy miditra any am-pianarana nanady ato école anaky vitsivitsy de jerena zany le lisitra n'le tany namana faniry ty le hoe manao misoratra anarana any amin'ny privé inscription efa be deabe mianatra amin'izao fotoana zao fa ny mpanao inscription no ny antony marobe no ny fahasairanana aloha zany tena antony goavana raha nampitaina ny tamin'ny heritaona ny tamin'ny rotaona de mbola vitsy amin'ny sekoly privé sasany de ataoko hoe sasany ary tena mihisatra mihitsy satria maninona alao tsoroneto hoe ny école privé koa ane mba manana ankajiny izy satria manao rattrapage koa izy amin'le anetsenana an'lay vola tokony niditra tamin'ny taom-pianarana le nisy an'rele tsy fafahana mianatra reny izy rehefa tsy mianatra ny mpianatra any amin'ny sekoly tsy miankiny de aiza moa nandoavana ny karamamy mpampianatra zay fotsiny aloha
zavatra resaka mahitsy fotsiny zay aiza no andoavana an'izao aiza no andoavana karamapampianatra aiza no andoavana an'ireo sarsa be da be satria ny sekoly privé ihany ko araka ny tenen'ny député Todso Randriamampandry teto de mizaka ihany ko zany izy reny ny atao hoe zavatra mafy be fa lizy moa efa atao hoe asa efa natao resaka fanabeazana dia tsy vita amin'ny fanjakana rery ny tontolo ny fanabeazana fa tsy maintsy manao ny anjarany ihany ko ny privé zany mifameno zany zay ka rehefa tratran'izay le hoe vola tsy niditra nandritra ny taom-pianarana teo aloha zay de manao rattrapage kajy io logika be zany dia lasa miakatra l'école azy miakatra le sara-pidirana école privé oa zany miakatra misy fiakarany kely daholo zany an'le vola losa ny sisy reny any amin'ny école privé de rehefa jerenao am'izay zany le réinscription na le hoe fisoratana anarana amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana 2021-2022 de araka ny tenin'ny faniry teo hoe misatra le izy zany hoe misy akizy zany any ananonany tsy tafiditra tsekoly tsy tafiditra tsekoly izy noho ny antony fahasairanan'ny ray aman-dreny ary tsika aza mieritreritra hoe eto Antananarivo sy ny manodidina ihany tsy mitovy ny tranga eto Antananarivo sy manodidina sy ny hoe ny tranga amin'ny renivohim-paritany sy ny tranga miseho any amin'ny périphérie na any ambanivohitra any amin'ny faritra eto zao tsika amin'ny teny hoe Antananarivo fa tsika ne vao miala fotsiny hoe 30 kilometatra eto de efa sahirana lay any amin'ireny toerany ireny zany raha amin'izay le resaka hoe tontolon'ny fampianarana zay ka iny zany tsy maintsy resahana foana le izy zay tsy reraka mihitsy amin'ny teny eto satria ny fahasairana am-bahoaka de tsy zavatra foronina io fa zavatra iainana isan'andro saingy etsy andaniny le fitondrana manao fety dia zay zavatra inona filaza azy amin'ny teny teknika hoe contraste dikany hoe contraste de hoe eto mazava be nefa eto ananiny eto misy olona mitsindroka zordira misy olona mpangataka izy moa ny ay tsy teto ianao moa fa mbola tany tamatavy fa tena nisy vahiny teto ny teny hoe tena mitombo mpangataka ary tsy vitany hoe mitombo mpangataka amin'ny renivohim-paritra fa mitombo ihany koa ny olona miasa saina sy ny olona mitendrery le olona satria miasa ny saina hoe aiza ndray no ahitana ny école azy aiza ndray no ahitana ny sakafo aiza ndray no ahitana an'izao vola daholo zany rehetrarehetra zany kanefa etsy ananiny etsy misy vola lanina zany amin'ny fanaovana fety ary amronana mihitsy aloha atao hoe amronana ny atao hoe zay azo foronina ahafahana manatanteraka an'izay le hoe fety tiana o tanterahana izay zany de ny mbola misy tsezatsezasiaritra kely ty tam'le resaka fitokanana kianja iny misy afomangana poka atao nisy afomangana poka atao ekena fa hoe rehefa fety zany ohatra hoe 26 juin ireny fety pirenena de hoe misy afomanga apoka fa ny afomanga ranona zatra teria nosy ery amin'ny ranona nosy io zany iny tady rano iny fa le tamin'le fety eo tena atao mikanja mihitsy tonga de an'le sisan'le gradin zany tonga de mipopoka lasa nazava be ohatran'ireny le any an-dafy reny ka le fanontaniana mipetraka hoe tsika ve tena anao ohatran'ny any an-dafy de mba anao ihany ko fa aloaloha tonga de tsorona fa misy hôpitaly eny eo akaika eo be felan-tanana aloha ny tena akaiky indrindra teo ny asiara aloha mbola ry ananananzay maternité izy de ny hôpitaly maternité zany ny tena eo de be felan-tanana de reo zany ny tena akaiky fa mipopoka sady tena nanjelanjelatra mihitsy nefa hitatsika tsara fa misy resaka hoe réanimation sy resaka fitsaboana zany mila fitonina misy olona tsaboana mila fitonina fa ny fety moa zany tsy maintsy mandeha ny kipopoka amin'ny afomanga sy ny dobodoboka isan-karazany tsy maintsy atao satria fetony io de tsy maintsy atao dia izay zany le zavatra mihitsy tiana mafizana de hoe misy zavatra fanipaka be zany eto amin'ny firenena sy aina amin'ny vahoaka amin'izao fotoana tia fety tia fahantrana mangitsikitsika ny raha ataontsika kisary manko le izy zany zao rina de ataotratran'izao le izy raha ataontsika kisary zany io sika zany mba azotsika vahoaka azy piainy mpanaraka tsara an'le zavatra resahana isy rina anatin'ity fitokana ty so de isitendray hoe de tena toujours afara sy ny sisa tsy tompoko tsy malahelo mihitsy nysika am'izay lafin-javatra hoe fananinina no antokanana fa ozy tsika hoe
azo natao zany fa angamba kosa mba tokony amin'ny fotoana mahamety an'izay zavatra tokony nanovana azy zany rehetrarehetra zany manoloana ny fahasairana sy ny fahampiten'ny firenena sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao de raha raisitsika izy mba azotsika an'izy tsara de hoe ty zany misy tokantrano anankiray ao anatin'io tokantrano io a de misy ankizy tsy mihinan-kanina ao anatin'io tokantrano io a de misy ankizy tokony hianatra kanefa mbola tsy vita araka le nitenen'ny Rina Rabemananjara azy teo le réinscription na inscription zany hoan'izay voahiditra hianatra mbola tsy mazava ho azy azo reo fitaovana zay ilaina fampidirana mpianatra zany na le fourniture scolaire fa ao anatin'io ihany koa dia tataovana trosa marobe io tokantrano io satria mety tsy niasa ilay ray mpianakaviana mety tsy nanana zavatra natao koa na azona na napidibolina le renim-pianakaviana mba ahafahana manodina le tokantrano de mety nitrosa izy ary tsy nitrosa kely izy ohatra fa nitrosa be fa ao anatin'io tokantrano io ihany koa dia misy marary ao zay tokony hividianana fanafody ary tena tsy fanafody kely fa fanafody mety maromaro satria matetika ny aretin'ny malagasy amin'izao fotoana izao Rina Rabemananjara isa tokantrano tsy aretina ray intsony no mitambesa satria ndraindray rehefa misy aretina kely mandalo dia ny zavatra tandrifon'ny vava sy ny mason'ny malagasy de hoe paracetamol, chloroquine, non metronidazole na amoxy zay matetika na vitamine tsotsotra satria reny zakany arizato 200 lasa mividy fanafody amin'ny atsinjarany le malagasy nefa tsy raha ny tokony tsy izy zay ary tsy lasa manao automédicament zany tsy fatako inona ny tonga ilazana azy dokotera tena de lasa mitady fanafody manokana izy hoe tia fanafody mety amiko zay mety tsy fatankory ny fototra retina satria noho lay tsy fanambola eo an-tanany le voaka malagasy de izy ihany no mamorona an'lay fitsaboana ao anatin'izay de lasa hoe mihinana tsy fihinana tsy teniteny foana zava teny malagasy mihinana ny tsy fihinana de mihinan-kinam-pona de toy izantsika izay zavatra io anatin'le tokantrano ihany koa dia misy volan-jiro tokony efaina kanefa tsy voaefa le volan-jiro misy volan-drano tokony efaina ao anatin'io tokantrano io ihany koa dia tokony misy adidy samihafa zay tokony hoe faina any amin'ny ohatra adidim-pianakaviana ny adidim-piangonana iny moa tsy misaraka ny raha malagasy mihitsy ny valopy sy ny adidim-piangonana iny sy ireo adidy samihafa zany dia inona ny zavatra taratra etsy-andan'izay nefa manoloana an'ireo reto le zavatra miandro anatin'le tokantrano dia inona ny mety fanapahan-kevitra andraisin'le ray mpianakaviana nahita vola tampoka izy zay mbola baraingim-panontaniana hoe taizany nahitany an'le vola amin'ny fomba ahoana ny nahitany an'le vola fa nandaniny an'le vola koa vao mainka zava-doza dia fetiny nandaniny an'le vola zany hoe tsy ny raisiny tsy mipriorizeny zany lay vesatra samihafa miandro ao anatin'le tokantrano le nyresantsika hoe ndaolo aloha reto trosakely reto ndaolo aloha reto sara-pidirany mpianatra reto ndaolo hividy fitaovana any an-tsekoly zay hokirakorainy leo ankizy zay hianatra ndaolo hositrananainga ny tiaretiny ty sitriny mba matanjaka raha ihany natao anatin'ny tokantrano de mba afaka manao aktivité samihafa nandao aloha ho atao reto faniliana adidy samihafa reto satria zay ihany koa dia mety manampy an'le fianakaviana amin'ny fitodihan'ny fianakaviana ao anatin'le tokantrano fa tsy zay ny ataon'lay raim-pianakaviana fa ny nataony vatany nahazo vola fa le vola hoisika hoe mbola akamantatra le satria tsisy vola miditra zany satria tsisy resource izy ao anatin'le tokantrano de tsy fantatsika hoe iny ty fandanimbola ty ary le fandanimbola imprévu ary angambany ao anatin'le izy ao anatin'lay tokantrano de lasa manao fety de nataona napoka be zany tao anatin'ny tena andro anankiray de tsy afa-po tam'le andro anankiray de naka andro fandroany de natsona de natsona zay namanamana rehetrarehetra tao de nanao cochon de lait de nanao gâteau de nanao canard laqué de nanao ravitoto senakisoa be sy ny sisa enombo ritra de nasina rogay tsara sary tomaty tena manjamanja tsara nisy sakay sy ny rehetrarehetra de nandefa zava-maneno tsara mihitsy de mety hoe mba misy artiste am'lay teo anatin'le tanàna de mba naprevy kely nanao gitara kely teo sy ny sisa zany natao vita le la bomba be le fety be iny miverina amin'ilay fiainana isan'andro ihany le nataon'le tokantrano
vo mivoaka n'le trano reo olona nasaina mbola tsy lany koa ny sakafo ampitolo kely samihafa tsisy tsony ao an-tana n'lay ray mpianakaviana de mbola toetra trany lay olana hoe reto anie mbola problema de ireo foana fa mbola mitanatana foana le ankizy hoe vita iny zany aizandray sakafo manaraka ho an'ny rapitso raha afaka pitso ahoana ny fianarana ity ahoana ny fahasalamana sinsisa ao anatin'le tokantrano de zany laiko sary ra izytsika hoe ohatrohatran'izay inge le endriky le firenena misy zavatra tena hoe azo napetraka ho lahara-pahamehana aloha mihoatran'izay fitokanana indroa ny veritsika fa tokony ho ampy amin'ny fanjakana iny fitokanana tamin'ny lakamisy iny rina arabe mananjara satria iny ange de fa fandaniny iny fitokanana iny ary faharoa manarakarak'izay de osika hoe tokony nomena fifatohana kokoa le barea dia nalefa zareo benino a fetsy be vo vita ny alina n'iny any izy tonga de lasa de rehefa lasa izy inona zavatra nataon'izy ireo efa nanoma tena vetrany fa itsika zany mbola niandry an'le sabotsy aloha niandry an'le sabotsy kinanjo fa voaratsy ndray am'le testana diagnostika rapide na le TDR nisy positif andray zany tam'le covid-19 de fanitsika zany rena arabe mananjara hoe ahoana ary zany niala tany a Frantsa ary ohatra zany le expat ny raisitsika lay mpilalao avy any ivelany zany de hoe to niala ngereo tanoany ny 7 aogositra de tonga niaraka amin'ny filoham-pirenena reo 30 août tokony nisy fitiliana avy any niditra teto reo tokony nisy fitiliana ary zay le nametrahantsika fanontaniana tam'rehetra teto hoe ahoana ny fomba tokony ahafahana mifehtena ho an'ireo zay délégation nanakany ivelany misy mizan quarantaine natao ve nisy fitiliana natao sinsisa ave rehefa hiditra teto Madagasikara satria mbola akamatatra am'izao fotoana zao nahazona an'le aretina fa rehefa tonga teto ndray ny Barea zay déstabiliser zareo aratsaina mihitsy satria betsaka ny korotana ny ainana teto teo ny FMF teo ny resaka hoe match huis clos teo ny resaka hoe billet mbola misy fitomboka ny kafondray sinsisa zany ny olana be zany aveo de mbola natsona ndray niatrika n'lay fety be ndray tery am'lapa de nisy kilalaka kely samy hafa moa nandeha tena am'le salegilegy be mihitsy sinsisa de iny résultat hitatsika zany de eo zany tsika zany mametraka fanontaniana hoe reny zavatra iny de tena namodosa de ozy am'izay zany tsika ndraindray mieritreritra hoe fa inona tokoa moa zany ny tsy nanaovana n'lay lalao huis clos zay indrindra na hoe mihidy na hoe tsy misy bijery ary maninona moa raha natao misovera matanjaka tsara mihitsy le bariady Madagasikara zany fa rehefa vita zany rehetrarehetra zany afaka nanokana fotoana ny fitondram-panjakana rina arabe mananjara ohatra hoe vita ty andro faharoany fifanitsanana ho an'ny mondial Qatar 2022 ty dia naka fotoana ny fitondram-panjakana dia na nafatra am'izay Samuel Eto'o na Messi na Neymar na ry Griezmann zay atsona na ry Pogba na ry Lewandowski sisa na afarana tonga teto Madagasikara niaraka an'reto Barea reto de ny afiretena fiaramanodina manokana de napompopoka am'izay de afaka atsona koa reo kitam-baolina kitana laza fa tsisy ny atsika teto zay le betsaka tsy natsona ny atsika ary zany ny tena nampalahelo andreo ray aman-dreny sasandreo aiza mba fahamezam-bona rehefa amresaka mamasina angerangaty nitorajofo zany mamasina zany torajofo zany mamasina zany taloha miaraka mbola tsaroko zany isan'ny nentin'ny ray aman-dreniko nijery baolina ny loloavina mihitsy ny nandeha atsangory nijery baolina am'zany ny lalao tam'izany fotoanany zany tena hoe nisy fietana-po betsaka mihitsy de tena nanana inona moa zany tena dia tanana dia tongotra nanana tantara ireo mpilalao tam'izany fotoana zany manana ny kitam-baolina kitra ny sabran zany hoe herisetra raha fandiny zany mitondra ny anarany mitondra ny anarany kianja fa mba nahazo fiantsoana ve zao zany herisetra raha fandiny zany tamin'ny hoe fitokanana ny kianja eo mamasina zao raha vao miresaka am'zany zao tsika rina de ozy sasany efa vita zany fa ny anareo koa fa tsy maintsy resany zany manino zany resantsika de ozy tsika hoe ilay fanomezakasina ho le fanomezakasina sy fifanajana anaty zava-dehibe alohan'ny ipoerapoeranao alohan'ny oeraoeranao alohan'ny atonga anao hoe ampiseho erak'izao tontolo zao fa ianao ny tena milay
nefa vahoaka anao nona mahantra fadiran'ovana tsy mianatra tsy mitafy miteny rery any amin'ny lalana eny betsaka mpangataka de mahamenatra andretrehtrany fa io koa moa zany a isarintsika ihany Rina Rabe Mananjara ny saina vahoaka malagasy ny amin'ny hoe tokony atsapitsika hoe lay fahatsotsika tany amin'ny taona 20 sy 2024 lay nahita an'lay écran nandehandeha écran mobile nandehandeha lay nahita an'lay lambahoany nahita an'lay t-shirt nylon sy nahita ny retraretra sy nahita spectacle gratuit no viditsika lafo am'izao fotoana zao de zay mba narenantsika ihany hoe ny fety tompoko misy foana ary azo foroniny io fa zao lay fety ve mamahan'le olana iainantsika isan'andro san'andro satria raha mbola izao foana situation iainantsika de otsika tsy possible ho tavoaka Madagasikara ino zany lany le vola be zoantsika ne manontany an'zany etratsika no avana azy fa iza le fanazavana tsy misy ny fanazavana am'izao fotoana zao tsisy mangarahara mihitsiny zany nefa de ao anatina hoe bonne gouvernance zany de ao anatina hoe fitantanana ndrara-panjakana mahomby zany resahantsika zany de io ndray zany tsika zao raha tsy nisy ny FMF nanao any fanambarana ofisialy iny Rina Rabe Mananjara hoe nisy ny fitiliana natao tatia dia négatif izy mikasika PCR fa rehefa nataony TDR de nisy positif iray tsy fantatsika inge zao le vaovao fa raha nandrasana amin'ny fitondram-panjakana satria vaovao ohatrany somary manelingelina azy zany tsy nazo an'izay vaovao zay tsika fa io ndray moa zany ny communication hitantsika ndray Rina hatramin'ny de hoe misy andaminy te ohatran'izao de mbola ny fitondram-panjakana no niantoka azy ny fitaterina de mbola ny fitondram-panjakana niantoka azy fa tsy manam-bola mandeha mafy be manko le campagne le famelezana le FMF zany hoe hatramin'izao mbola tsy levony vavony le fitondram-panjakana sy le mpanohana azy le FMF ka nandeha mila alefa le bola ny Tanzania zay mbola tsy maintsy misy délégation ny FMF miaraka aminazy ny sisa ary mbola ny FMF no mitondra an'lay bandikely miatrika an'izy amin'ny alalan'ny côté technique rehetrarehetra de mbola petahana foana am'le communication mbola ny fitondram-panjakana miantoka de maninona nefa e alors rozy mivahiny zany misy foana nge ny andraikitry ny fitondram-panjakana rehefa tsy mahazaka lay fédération hitantsika ne zany riny na fédération ny athlétisme io na fédération na inona ohatra zany raha isitsika lomany io na resaka hiatrika lalao raray fisam-pirenena ohatra na atotondrona salamy zany de misy foana satria zay nataony hoe fanjakana ny anaran'le fanjakana inge de ray aman-dreny ka ny ray aman-dreny de manampy ny zanaka raisina zany hoe zanaka amin'ny fédération fa izy dia mbola miafile amin'ny FIFA sy ny CAF dikan'izany mety mbola tsy mahazaka tena izy no ny antony samihafa na hoe natao mihitsy zay tsy ahazaka ny tena mba ahafahany reto manao maimizy milalao ohatran'izao mihitsy amin'le FMF de zany hoe mahavariana mbola misy communication hatramin'ny maly de ny fitondram-panjakana ndray miantoka ny andaminy tean'izao tsitsitsitsisa fa tsy manambola le fédération de ny fitondram-panjakana ndray miantoka ny sara-pitaterana fa tsy manambola atao foana zay anana baraka an'le fédération mba entiny ilazana fa milay le fanjakana nefa zany zavatra zany za mifetsika zany mbola midestabiliser foana am'lay mpilalao de tsy mety manana fifatohan-tsaina le mpilalao zao zany zao atsika moa zany tsy mahafantatra ny any Dar es Salaam ny Tanzania manambola zany le fitondram-panjakana eny ka izy oary fikarika izy mahita foana nge amina resaka haingosaiko siseseo ivelany fa rehefa hoe aloaviny karamanianina mpampianatra tsisy vola aloaviny bourse ianana tsisy vola eo aloaviny orinasa zao ny entreprise ary sisesisisa vacation izy riny tsisy vola fa rehefa hoe ndeha iseseo fe d'artifice jiro ery Ambotsoroatra ery Talina renina asisina kely ohatran'izao ndray anataitra an'le vahoaka nge le vahoaka malagasy mba mila tonga saina ihany tsika fa tsy jiro amin'ny fiainantsika tsy jiro ray andro ny fiainantsika fa sakafo isan'andro san'andro fianarana ho an'ny taranaka zay ny fiainantsika Rina Rabe Mananjara ka zay mantsy le amerimberenana foana hoe raha ohatra ianao ka manao fialamboly raha ohatra ianao manao fety dia tokony mba miara-dalana amin'izay ihany koa ilay hoe fahatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay zany ny fipetraka le izy raha ohatra ane ka metsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsisy mihitsy de hiteny hoe tsy mety io zay le raha zay izy de lasa hoe fanoherana botolo
hoe mba misy zavatra miroso kosa eo a fa ty tadiavana azy zao itadiavana azy zao ka mifantaniana mipetraka ary inona raha miroso eto inona no miroso move zany zao a afaka anome taremarika iverina kely eo am'le fampianarana mantsy afaka manome taremarika ny mpitondra hoe zao a ny taux de scolarisation taom-pianarana 1.24 2.24 nda hoe mba ho andrasana hoe ao anatin'ny fampidirina mpianatra zany zao tsika dia jerena daholo hoe reto ny akizy a tokony hianatra miditra tsekoly de mba avoay hoe zany asa tsaiko afaka ray volana 2 volana alao mena fotoana mihitsy hoe mba avoay hoe zany hoe ny tany fampidirana tsekoly amin'ity taom-pianarana hitsahana ity zany 2021-2022 alao tsika tsy hiteny fa alao andrasan'izay raha ohatra ka anao an'izay izy ary reny taremarika reny a de ilainy reny le izy any famohana taremarika tsy hoe entina hoe andrapirapina na ohatran'izany fa ny taremarika matoa misy reny hoe instaty sy ny hoe sapana manokana mendraikitra na taremarika reny de ny taremarika de manampy fa aza mananteny tsika hoe indrindra ho antsika mpitondra hoe taremarika positif ho atsika foana io taremarika mivoaka io mety négatif io ary mety positif fa raha ny taremarika aloha zany amin'ny lafiny be dia be eto Madagasikara de efa mirehatra ny jiro menamena zany mahatonga nytony akanjo toy no menamena satria tena négatif daholo ny zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany ka le izy na fempena na pasipasoana tahaka ninona raha zany le fahasaranam-bahoaka tsy azo afenina io tsy azo pasipasoana io araka ny tenenina teo hoe savony kely 500 ery anasana hoe carreau sy ny ohatran'izany efa miakatra lasa 100 lasa miakatra foana le bebe reny zany le ohatran'ny misy le fampiasa andavanandro reny zany efa mila tsozaka tsony de raha any amin'izany tena hoe zavatra ilaina andavanandro zay zany no tsy misy any ara de efa tsisy vahaolana ahoana moa zany no anantenana n'le hoe tena vahaolana goavana ao anatin'ny fotoana fohy an'ilay fahasarainam-bahoaka izany eo amin'le resaka hoe nisy tratran'ny corona hoe natao test de hoe nisy positif somary ivereran kely iny faniry zao mantsy ny tsara mba tokony ho fantatsika ihany raha vao match international indrindrandrindra amin'izao fotoana ny corona zao ny corona ny mbola misy eran-tany raha vao match international le protocole sanitaire protocole sanitaire tsy maintsy mandalo protocole sanitaire raha ohatra ianao eto Madagasikara mankany velany tsy maintsy mandalo amin'izay ary io tsy azo amboamboarina satria resaka fahasalamana io fa rehefa positif ianao de positif rehefa négatif ianao de négatif ary misy lamina tsy maintsy arahana ao anatin'izay misy io ny avy any velany miditra ty Madagasikara de tokony manaraka an'izay amin'ny tsipriany tsy amin'ny resaka baolina ihany fa resaka hoe fakanesana any amin'ny firenen-kafa amin'izao fotoana zao raha reny délégationna malagasy reny le nankany Frantsa reny zao mino 100 ny tena fa tsy maintsy nandalo an'izay protocole sanitaire zay na iza zany miditra any amin'ny firenena napetraka ilay firenena sy iombonana ka raha miresaka baolina zao nisy taonany ry Mbappé négatif tamin'ny test natao i Mbappé fantatsika mpilalao amin'ny Paris Saint-Germain zay hoe hofidian'ny Real de Madrid iny positif Mbappé rehefa positif ary midy tsy maintsy manaraka ny lamina rehetrarehetra tsisy an'izany hoe kay Mbappé malaza zao de hoe amboamboarina tsy alefa ny communication fa nendry zareo tsisy mamenatra mihitsy misy mpilalao afa koa ohatra zany zao hoe Thomas Müller ohatra mpilalao amin'ny Bayern de Munich Allemagne efa positif koa iny tamin'ny resaka corona de tonga de mijanona mihitsy ary midy ary koa manaraka ny lamina rehetrarehetra nendry zareo zany rehefa misy hoe positif de ny azy tena teneny mivantana mihitsy ny prime ministre britannique efa positif ihany koa
ny reo mpitondra any tany ivelandreo fa nisy fotoana pozitiva tratranytony corona tao zany tsisy mahamenatra milazan'izay fa ny tiano tenena hoe mandalo nylay dingana tsy maintsy arahana eo amin'izay le hoe fanarahamaso sy ny fitiliana na ny testa atao amin'ny resaka corona zay ny tsika eto Madagasikara ny foanana ny ameana ara-pahasalamana de samy teny daholo zay nareo moa mbola tany Tamatafy tamin'ny weekend teo zany ny sabotsy de samy teny daholo fa inony ty tonga de zay mihitsy le fanontaniana fa inony ty zay dokotera zany zay dokotera fantatra zay mifantatra aloha ka nyresaka tamiko sy tafaresaka tamin'ny Anzo Tarby de hoe tena tsy tanay tsony zay tenenina fa tena zao izy nandray marary firy androany fa rehefa natao ny fijerena ndrendra nijerena ny oxygène fa misy fitaovana fijerena oxygène fa misy dia jerena le olona mampanaovana ny toe-pahasalamana sy ny sisa tonga de fa mbola misy trangana corona zany eto mbola misy symptôme sy ny sisa dia mahagaga nefa fa tonga de mibanaka le fomba fiteny moa le hoe mibanaka raha mety hoe tsy teny hoe tena hoe ao anatina resaka grammaire zany aloha angamba fa fiteny mahazatra eny amin'ny fiarahamonina fa tonga de hoe mibanaka zany le izy ary zavatra nisy efa be de be ny olona tsy manao kasy-bosy intsony eny an-dalana rehetrarehetra eny efa tsisy taitra trony ohatra ny tsisy maninona ohatra ny tsisy maninona fa ny vahiny zay mifanena amin'ny tena dia mbola tena mitandro tsara mihitsy ilay hoe fitandremana ny fahasalamana fa ilay sarambabem-bahoaka zany dia efa vokatrin'le hoe foana ny ameana ara-pahasalamana iny de fa samy manao zay fiainana ohatrany hoe tsy misy ninona tsika zao eto mbola mametraka tsara mihitsy zay ny antony ty micro mifanalavitra ty afaka metariny io fa ray metatra mahery mihitsy io tsika mandala an'izay mihitsy fa tsy natao hoe fen'olona eto fa zay ny dikan'io satria mbola mandala tsara le izy ka le izy zany ny moa averimberina foana hoe na inona zavatra mitsanga okitsika hitandry tena amin'ny resaka fahasalamana amin'ity corona ty fa zay efa tratra de sahirana mihitsy amin'ny resaka fitsaboana satria araka ny teny faniry teo hoe raha vao tratran'ny corona le olona mipotra daholo ty aretina rehetra indrindra le olona zany hoe fa taizana aretina ohatra hoe diabetika izy na hoe marary voy izy na misy tension izy efa misy tsy milamy manemy fony ihany na ohatra zany mihitsy ny tena matetika de manésium le olona koa latsaka be de be zany amin'ity resaka hoe resaka médecine ty amin'ny tenan'ny olombelona no mikorotana raha vao tratran'le corona zany ka alao zany tsika mitandry tena foana ataovy vaksiny aza miraikiraiky na navita première dose ianao tamin'ny AstraZeneca aza miraikiraiky fa tonga de ataovy le deuxième dose satria le fotoana mandeha engany mba tsy sintsony le fanampitehana vaksiny satria nisy tamin'le premier dose mantsy satria zany misy feptone io de landaty le izy mbola be de be ny vaksiny tokony natao de voatery mipitehana de nefa reny mandeha any ivelany daholo reny hoe vaovao rehetra tany Madagasikara hony nisy vaksiny mipitehana satria lany daty tsy tonga ny olona nanao an'le vaksiny nefa ny ivelany amin'izao fotoana zao tompoko raha raisina amin'ny firenena any Eropa tsika mantsy amin'ny fa maninona be de be mipijery baolina any Eropa fandrombana azy manao vaksiny ka nenazy efa 75% ny olona tokony hanao vaksiny nanao vaksiny miazakazaka ny olona manao vaksiny fa ny atsika kay firy azafady indrindra latsaka ny ray isan-jato firikainy antsika ny taux de vaccination amin'ny resaka corona mba teneny kely hoe azafady indrindra amin'izao fotoana zao nefa tsika etsy tena hoe misiosio be sy ny sisa manahirana le toetra raha fa anjarany tsirairay moa zany ny tena hoe mitandrina aloha satria ny tsirairay ny tompona andraikitra amin'ny tenany ihany koa aloha tompona andraikitra amin'ny tenany fa zay zany de miteny foana hoe tandremo ny fahasalamana fa io coronavirus io atreto aloha de anisan'ny aretina mahafaty averina andrem-pandeha mahafaty io ary efa betsaka amin'ny maty fitondrana moa zany efa nanao an'ity inona moa le fasana inona moa le fraisapo inona ny enosialy reny le izy ka de ny tiano tenenina ao anatin'le izy de hoe
nisy fotoana am'zany tena nampamaivay an'le corona zany de natao zany re satria le hoe tsy afaka nandevina nakany amin'ny faritra sy ny sisa dia zao moa zany zao fa somary miova ny toetra raha satria efa misy an'ilay vaksiny de fa samba hoe miaro tena zany fa ny tena mafisina hoe naharary tena nampangirifiry teraka lahelo ny toe-javatra izay anisy zany tamin'ireny le hoe tena zavatra ratsy napetraka ity le corona ity zany satria de tena nikorotana daholo ny raha kanefa zao zany izy hoe tseotsony le fitaneman'ny resaka ame anara-pahasalamana de anjarany tsirairay no mandray andraikitra amin'izay tandrifiny fa tsy tokony ho variana mihitsy manoloana n'ireny toe-javatra ireny. Ny arina alohan'ny ivadiako kely am'le adevitra faraparana satria efa mandeha fotoanantsika zavatra roa ihany tiako resahany ary zay ny tiatsika ampitaina ho an'ny mpiaino antsika sy mimpanaraka atsika hoe raha ohatra tena nipetraka atao anatin'le resaka tena hoe professionnalisme zany lay fikarakarana ny tontolon'ny baolina kitra sy lay hoe tsapatsika fa fifantsanana angeza be io resaka mondialy io raha tsapatsika ho mondial satria tsika zany efa ataotsika mihitsy hoe efa nanaonao foana tam'le canne satria tsika gn'elo suffit de nandresy Niger teto amintsika fotsiny tsika teo barika 5 de efa vita ny canne satria nisy match anankiray tany Madika tany parallèle ny match nataontsika iny baolina ray fa tsy nety tafiditra de tsy nety le izy ka zay koa mba misy aza mijery baolina rangaha rehefa matsiary hoe raha tsy vita na fa tsy mety tsy tany amin'ny canne nisy an'izany tany quart de finale resitsika Niger koa nisy an'izany mbola nijery koa tery farany teo Mahamasina zay matsapa raha tsy vita na aloha zany tsy mety ao anatin'le izy de aloha tsy mijery an'le izy satria manjary tsy mety le baolina zany fa ny tiako teneno anatin'izay de hoy hoe rehefa tsapatsika le zavatra hoe tena zava-dehibe le tontolon'ny baolina kitra ireriavatsika de zavatra kely fotsiny tadiavana tamin'izy mba respektentsika tao anatin'le izy indrindrandrindra ny fitondram-panjakana de hoe mise au vert zany hoe tsy sarotro zany maninona natao hoe mise au vert ny rehetrarehetra mpilalao baolina kitra de mahatsapa an'izany na mpilalao eny amin'ny fokotany na eny amin'ny commune na district na section na ligue mahatsapa an'izany iny moa le mise au vert rina le mise au vert de ohatrany hoe mihidy kely aloha le mpilalao miara mivondrona kely amina toerana ray izy 48 heures 72 heures de tsy azo elongeleny ary zay na ny vadiny ara tsy mila mahita azy mety mifampiresaka amin'ny telefona fotsiny misy tsy mahazo miresaka amin'ny telefona tsy mahazo mihitsy mifandray satria sao de mbola manaonao zavatra afany de reraka le boa kely hiatrika lalao zay nge dika le mise au vert idina mihitsy ny aloha mba hanana fifatoana ipetraka tsara zany le tanjakarabatana hiatrika lizy hoe en forme ipetraka tsara zany lay saina tony zay nge mahatonga le hoe misy kasika zay apetaka amin'ny sofina rehefa mivezivezy le mpilalao rehefa le mandeha sy ny sisa mba tsy arefen'olona miantso izy sy ny sisa mba tena hoe tony tsara izy de mihidy misakafo ara-dalàna sakafo an'ny eo koa tsy sakafo be menaka mavesatra be na hoe tsaramaso na salamizany fa sakafo tena mitondra hery sy tanjaka tsara mampavitribitrika rina eritrany amin'le lalao zany daholo ny ilaina an'le hoe raha tonga teto le 30 ny baria anao match izy le 2 septembre de tokony tena ny fantoka tamin'ny fanomanana izy dia tsy tokony nisy adevitra mafy be ary tena mipetraka atao anatin'izay mise au vert zay hoe tena nihidy le mpilalao atsika ray zay fa faharoa koa de hoe raha no ajaina tsara misy le protocole sanitaire ka tsy nikréena le adevitra de zao afaka nataotsika mihitsy hoe alefaso amin'iny huis clos iny ara le match zany hoe match tsy azo nizanizana atrehana tenanana fifatohana tsara isika niatrika an'izy satria itsika baria de vasuritsika fa hijery fahita lavitra zay napitaina vatana an'le lalao tsy hoe raha tsisy mpanohana akoriny eo de tsy aombry zala eto an-tanàna izy no milalaoko inona mety ampatahotra azy ilalao eto amintsika iziko raha reo roa reo fotsiny zany ho any respektena voaja rina zany hoe petraka tsara lay fanidinan'le mpilalao ary natao lalao iny tsy azo nrehetra anatrehana de izy tsika hoe manja be le mety vokatra azotsika atao anatin'iny fa zao zany lasa fahafambaraka le zava-misy am'izao fotoana zao le fahafambaraka
vontokanana le kianjan'ny Mahamasina de resy le Baria resy teto amin'ny tanina ary iny tena voasoratra iny alakamisy 2 septambra fitokanana ny kianjan'ny Mahamasina 77 millions de dollars nanaovana azy novaina kianjan'ny Baria Mahamasina le izy ka tonga teto Samuel Leto tsy haiko inona mbola tsy ampy amin'izay fanazavana zay ary dia ny filoham-pirenena no nitokana azy niaraka an'ireo mpikambana marobe ny gouvernemanta ary dia olona tsy latsaky ny tany amin'ny 10 000 tany no nijery ny boliny avy eo sy ny sisa resy ny Baria ny Madagasikara raha ny ohatra resy mibenay ary misy tsy ampy kely lalao natao tamin'ny alina lalao mirehatra jiro zay zany daholo koa zao mbola tokony tsapainy zany hoe mety amin'ilay tary ve ny anao an'le match nocturne ohatran'ireny zany le baolina amin'ny alina ohatran'ireny zany matoa resantsika ohatran'izany de ohatsika nisy tandrevaka marobe nataon'ilay izy le fitondram-panjakana ka raha za le fitondram-panjakana mbola mba mpiripirina kely ihany fa le fitondram-panjakana vao vata andeha hiainga le délégation ny sabotsy alina de efa avy an'le communication ry zareo saky teny zavatra hafa manko fa nahitsinao ry zareo le izy hoe dia ny prime dia mbola fitondrana ny antsoka azy fa tsy manambola hono le fédération ny fitaterana mbola fitondrana fa tsy manambola le fédération sinsis eny fa nga tsy maintsy ohatr' zany le zavatra ny soratana tsy maintsy ohatr' zany ve tsy mety apetraka mihitsy ve le adevitra hoe mba okeky zay fa aleo aloha mba hifantoka le pilalao mba hiatrika an'izy mba fierté-ntsika any satria manana lalao 10 manko natao rina lalao ray zany zao defety tsika inge zao ny gisitra tsika zao ka raha ohatra zany zao am'izao fotoana zao Benay de RDC sy Tanzanie faharoa sy fahatelo ray avy nenireo de tsika zany zao ny gisitra fa raha ohatra tsika mbola déstabiliser foana le Baria tompoko ka sanatrin'izany engany mbola defety ndray ny azo ho amin'ny Rapitso de tena mba mampalahelo any izy hoe tena tompona ndraikitra ngenareo fitondram-panjakana tsy tsapanareo ve zany zavatra zany sa le fanatanjahan-tsena mihitsy sy ny lanja ny tsainareo sa le Baria mihitsy no ataonareo fitaovana fotsiny zany rehetrarehetra zany mila mampametra-pantanina voaka malagasy zany fa engany hoy isika mbola hitoetra ao-potsika mandrakariva ny Bariaka hanao ny aintsio zavatra reo taryreo Rapitso hanonitra satria manko zay izy hanonitra zay zavatra tsy nety tamin'ny alakamisy teo de mba aresindray zany ny Baria Rapitso zay ny faniritsika Rina Rabe Mananjara de hoy tsika hoe rehefa mba tonga zay de mba manana isa telo tsika raha ohatra tsika mandresy zany Rapitso any Tanzanie de manana isa telo tsika satria ny victoire moa zany de 3 points ao anatin'ny fikajina azy saika resaka zavatra fa am'le Taliban va aloha atao Rapitso Rina fa efa lasa de lasa ny fotoana eny ary ataontsika zay le hoe resaka vehivavy tany Afghanistan zay nanao etsika moa zany fanoerana nyty hoe tena famehezana ny zon'ny vehivavy any le fasahina izy ireo mihitsy ny tena tiatsika resana satria ao anatin'le jadona sy le zavatra sy le mafana tsy afa-metsika ny Afghanistan any amin'ny Kaboul surtout fa mbola tafavoaka le vehivavy mbola mahasahy mitondra banderole pancarte mbola mandeha midina an-dalambe hoe mezonay zay indrindra ka resantsika zay raha Rapitso fa tapitra aloha zany ny fotoanantsika tamin'ity indray mitoraka ity isorany ianao naharitra hatramin'ny farany ho antsika rehetra tsy hakanavaky na ho an'ny teto Madagasikara na ny tany andafiny rika rehetra tany ny tany Frantsa ny tany Canada ny tany any États-Unis mbola maizina be zao dia manaraka an'izany miara-manonja miainga eto amin'ny MBS anosipatra an'izany samy tahin'Andriamanitra daholo isika omenakavy veloma tompoko. Certaines avaient des trésors,